Faly miarabantsika tokolasy tokovavy amin'izao maraina ny zoma fahavalo ny volana jolay 2024 izao ary manantitra hatrany ny fisaorana ho antsika izay manjoy ity fandarina miara-manonja MBS Radio Mata ity. Miaraba ireo teknisianina izay mampita ny sary sy ny feo amintsika ary manao ny fandrindrana ara-teknika na ety amin'ny foibe na ny faritra rehetra indrindra ny namantsika atsy amin'ny Radio Mata ry Valso sy ry Malala sy ny ekipa rehetrarehetra izay miara-misala amintsika amin'ny fampitana mivatana izany fandarina izany. Miaraba ihany koa antsika izay manaraka ny fandarana na eto atoerana na ny ampita an-dranomasina satria isika moa dia anisany mpamatsy na vatsiana voalohany izany fandarana izany. Raha tsy eo ianareo mpijery mpiaino mpanaraka dia zava-pona ihany ny famokarana fandarana tahaka itony koa omena hatrany ny tolotry ny araba ary andraisana ireo sosikevitra sy tolokevitra izay avy amintsika rehetrany. Ny fandarantsika amin'izao maraina izao dia handraisana ireo vahiny satria moa efa nambaranay hatrany hatrany fa natao hisokatra ho an'ireo ankolafikery, ireo vondrom-pikambanana, ireo olotsotra izay manakambara ho an'ny fiainan'ny firenena ny fandarantsika akoatra ny fanadihadiana sy ny fandraisana anjara amin'ny faneho-kevitra sy fandalinana eton'ireo solombavambaoaka ny Madagasikara izay atao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mata koa ny safidy izany isika mba ahafahana zany manatsara sy mameaina mizara ihany koa ireo vaovao fa raha ohatra koa ka tsy misy ny fampandraisana anjara mavitrika mivantana ho an'ireo olotsotra dia zava-pona ihany koa ny fahafantarantsika ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina rehetrany. Ny tenin'ny filoha Marc Ravalomanana ombenombeny dia hoe sahy mijoro mino dia mampiatra an'izay sahy mijoro mino izay mihitsy isika amin'ny alalan'ireo faneho-kevitry ny olotsotra izay mangataka ny hivahiny eto anivon'ny fandarantsika zany. Da misy moa ny fandrindrana samihafa dia izay no tanterina amintsika. Etona dia manantitra ny fialantsiny amintsika ny namantsika Rina Arabe Mananjara fa tsy tafara-dalàna amintsika aloha zany no ny antony izay misy ny fandaminana sy ny adidy izay atrehany izany. Ny tenako no hitatana ny fandarana ary raha toka tsy misy ny fivana rehefa aveo dia hiara-dalàna amintsika eo ny solomabaoaka Madagasikara voafety teny amin'ny boribory tamin'ny fahenina dia Andriamampandry Totosoa. Izy moa dia efa fantatsika fa mpampianatra mpikaroka mpampianatra ary anisan'ireo solomabaoaka izay malala sy miaina bebe kokoa anatin'izany tontolo ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ambony izany. Maro kasikety raha ny député Totosoa ka hiaraka amintsika io izy rehefa aveo satria misy loha hevitra sy lafin-javatra maro ifampiresana aminy manoloana ny raharaham-pirenena. Ho an'izay raharaham-pirenena izay dia fantatsika moa zany fa eo ampiandrasana mafy ny fandehan'ny raharahantsika amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe hanahoana sy hanakory ary atraizakatraiza ny lalan'izany vidin'ny solika izany. Tahaka ny fiandrasana anambato bevoka, ny fiandrasana ny vidin'ny solika ao anatin'izay hoe fifampiresahana, fifampienona ary fifandresen-dahatra ho an'ny fitondram-panjakana sy ireo kompanitsolika zany. Andray iray volana eo izay fifandresen-dahatra izay na dia falazainareo mety ho mahery satria tany amin'ny 5 ny volana aprily no nanambara ny filohan'ny repoblika fa tsy azo hidivirana ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Azo antoka zany fa taorianan'izay dia efa nisy ny fifanantonana zany kanefa hatramin'izao dia mbola tsy nanana an'izay hoe fanolorana an'izay vidiny ho eny anivon'ny pompy na ny tobin-tsolika ho zaka ny besin'ny maro na hiaina amin'ny besin'ny maro zany ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Anton-javatra maro ary efa nitondrantsika fanazavana zany fa ny voalohany tsy misongadina lehibe ao anatin'izany dia hoe tahotra amin'izay fipoahana ara-tsosialy noho izay hoe tsy azo hidivirina sy tsy manana vahaolana intsony le fitondram-panjakana ka voatery manaraky ny rivotry ny sehatra iraisam-pirenena dia bloqué
ao anatin'le situation ka mialohany tena fampiakarana izay de mbola mitady am'ilay argument, mbola mitady an'ilay trangan-javatra ahafahana manodin-dresaka ary iapezena an'ilay fiakarana zay viditsoloka izay dia miala vokona na manala vokona na manala an'izay mangididy any amin'ny vatany makanenyevo mmpanohatra ny fitondram-panjakana aloha mba hanamboarana ny sainy rehetra. Efa nresantsika izany fa mbola ho amafisitsika foana ny resaka momba n'ity solika ity satria tsy avelantsika moro zany miankina amin'izany ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ankoatran'izay ny vaovao dia fantatra zany ny prime ministre lehibe ny gouvernement fa any Sénégal any mamondry ny fivorian'ny ida zany ary dia hitondrantsika la fimpanazavana mihitsy ny amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny zany ny raharaham-panjakana satria tsy afabela ao anatin'izao tsy fahatomombana ny zava-misy eto amin'ny firenena izao sy ny tsy fandehanany raharaham-panjakana ary izao korotana ara-tsosialy izao ankoatra ny filohan'ny repoblika izay nanao contrat social tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ireo promesse tamin'ny alalan'ireo programme an'asa dia ny prime ministre satria tsika régime semi parlementaire dia fantatsika fa nomeny ny solombavam-bahoaka andraikitra tao anatin'izany fitantanana ny gouvernement izany ny prime ministre ary arahan'ireo mpanao lalàna ny asany zany mpanantanteraka izany amin'ny alalan'ny prime ministre ary manana andraikitra lehibe amin'ny safidianina an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement tamin'ny prime ministre satria ny fifampiresahana eo amin'ny sy ny filohan'ny republique indrindrandrindra ny proposition avany aminy zay ifampiresahana ny filohan'ny republique amin'ny alalan'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement na io mahomby na io tsy mahomby dia misy andraikitra lehibe ho an'ny prime ministre ary tsy azo ny hidivirina ihany koa ny chef de l'administration izany prime ministre lehibe ny gouvernement izany ka tomponantoka am'izao fahampitehana sy tsy fandehana ny raharaha izao fa tsy afaka ny mialangalana fotsiny dia ampifandraisitsika ny zava-misy any Grande-Bretagne any firenena Britannika any ny zava-misy satria Angleterre ny tiatsika resantsika amin'izany ny fametram-pialana ny prime ministre Boris Johnson zany efa nambaran'io maly izany teo anivon'ly mampitarika ny parti conservateur azy aloha fa mazava ho azy ho tonga any fametram-pialany amin'ny prime ministre satria misy fandraisany zany eo amin'ny lafiny lalàna sy ny fanatanterahana zany ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Ny conservateur moa dia anisan'ny matanjaka ary anisan'ny lohany any Angleterre ary misy fandraisany ihany koa satria ny izy de manana ilay chambre zany zay ananany marina izy 1.7 any hoany reo solombavam-bahoaka zay na olom-boafidy ao anatin'ity conservateur ity zay manana andraikitra lehibe ao anatin'izay hoe antenumeran'izy ireo zay ka misy fandraisany hotsika ao anatin'izany hoe andraikitra maha prime ministre azy izay. Inona no antony sy dikany de ho resahantsika eo zay rehefa avy eo fa efa napafantatra tamin'ny mpanjaka Elisabeth zany izy ny am'izay Elisabeth II ny am'izay faniriny amin'ny ialana ao anatin'ny andraiky mpanjakana izay akoatrany efa fametram-pialana teo anivon'ny parti conservateur zany. Ataontsika hoe prime ministre fa 9 ve sa fa 7 mbola ezaka nijery kely azy eo fa nandalo tamin'ny sofoko le izy ary rehefa hita maso ihany fa miezaka mitady fitadiana tao anatin'ny nampanjaka ny reine Elisabeth II zany ity prime ministre Boris Johnson ity dikan'izay ao anatin'ny fisafidianana zay ho prime ministre indray zany atsoatsy Elisabeth II zany zay eo amin'ny 70 taona ny fiandrianana izy amin'izao fotoana izao ny fitantanana any Angleterre na Royaume-Uni ary 70 taona ny mpanjaka Elisabeth II ankehitriny. Tombonandro lehibe nomen'ilay nahary azy zany ka ho resahantsika ny amin'ny lafiny ny fandehan'ny fiainan'ny firenen'ny any ny firenena matanjaka sy mijery ny zava-misy aty amintsika satria ny prime ministre fa 5 Boris Johnson dikan'izay zany prime ministre fa 9 zany no ho tendreny reine Elisabeth II zany atsoatsy ao ariny ny tena fametram-pialana amin'ny fomba ofisialy sy ny an'olo any Boris Johnson zany. Ny tiatsika resahana amin'izany de hoe ny culture n'olona mandroso, ny culture n'olona intellectuel ary ny olona zay mieritreritra fa manana ny redevabilité, ny olona zay mieritreritra fa nomena andraikitra ka mandrefy ny tena andraikina amin'ny alalan'ny hoe miiba sy miabo positif sy négatif plus ou moins dia tsy manana mihitsy problème amina fametram-pialana. Efa nisy fotoana nitondrantsika an'izany tamin'ny alalan'ny Edouard Philippe
prime ministre Emmanuel Macron tany Frantsa tao anatin'ny fotoana mamay any Covid-19. Ary voaingana kely taoarina ny fifidianana filoham-pirenena dia nametra-pialana i Jean Castex zay prime ministre frantsay. De fantatsika moa zany fa niova ny prime ministre zay vehivavy any la Frantsa am'izao fotoana zao, zay ministre ny fonction publique teo aloha no nakariny Emmanuel Macron ho prime ministre. Tsy manana olana mihitsy ny firenena matanjaka am'zany fa metra-pialana zany, na io mahatsiaro tena nahavita mission na io na tsiaro tena ho tsy nahavita mission. Fiainana zany ary fandraisana andraikitra zany ary fampisehoana eo amasin'ny vahoaka ny amin'ny hoe ity andraikitra ity de mandalo fotsiny ihany, misy ny mission raha vita tsara, tsy vita fahalalam-pomba ary fahendrena ny mametra-pialana. Tsy tahaka ny zava-misy aty Afrika ary tahaka n'izay iainantsika eto Madagasikara, idongina ny seza ary anaovana tamtama sy campagne na communication be mihitsiny amoronana karazan'olona teraka avy any foky zao, fiaviana zao, mpiara-mianatra tary, solidarité an'izao mba iarovana ny seza na de eo tsy fahombiazana sy scandale maro samihafa. Hoavy am'izay tsika rehefa aveo fa ataotsika avangoan'ny adevitra zany rehetrarehetra izany, fa omentsika voninahitra aloha ny vahiny zay eto akaiky eto. De ozy nareo hoe iza ndray ara no vahiny ravan'ireo de aza mikorapaka aloha fa itsika zay miazakazaka avany ambanivohitra, zay miazakazaka avany faritra ary zay manainga ny tokony eto amin'ny manodidina Antananarivo sy ny rehetrarehetra de raisitsika mpifaliana. Mazoto miakatra matetitetika i Dadatoa Alfred, raha kotondram-bolo Alfred diso fatatsika raha vao mihaino an'izay Alfred zay tsika de ozy tsika hoe lenga mahay miresaka be indray zany, eny tompoko avy any amin'ny district Manjakandriana, avy any am'le Ambohitra Trimoanala, zay ny misy azy. Efa nambarantsika fa lavitra de lavitra itoeran'io ary miodina de miodina be mihitsy ny voatonga any am're vohatry ny district fa de miaraka amintsika izy. Matoa miakatra eto zany Dadatoa Alfred zay omentsika voninahitra. Tsika tsy manosy botanana an'izana amin'iza mihitsy tsy eto tsisy eto, tsy maintsy le mahay politika be na le olo malaza be, na le olona mpanao fihetsiketsehana etsero zay manao ny asa sosialy na sahala am'zany na reo mpisehatra amin'ny faneho-kevitra foana na fikambanana matanjaka, fa ny olo-tsotra tompoko sy zay rehetra manan-kevitra sy zay rehetra mandray fangirifirina de omentsika voninahitra. Mirabanao ary Dadatoa Alfred. Iny mirabanao, miraba ihany koa reo teknisianina rehetra sy misaotra nareo ato amin'ny Mbesy sy ny fandarana miara-manonja, satria ato no afatarana ny marina amin'ny ny raharam-pirenena. Eto koa ny tondrana le zavatra tsy rariny sy tsy mety any amin'ny ambanivohitra any ka de misaotra nareo. Ny volohanteny koa dia miraba ny etokotim izay navitany fandrafakalazana ny faharoapolo taonany. Miraba ihany koa ny Flora Valomanana zay mpanorona sy ataontsika hoe foloany zany etoko zany. Dia eto de mbola mampahery any ny Flora Valomanana satria maro ny sedra nahazo azy kanefa de mbola io izy ary dia zay anatin'ny district Manjakandriana dia mbola vonina ary manatena ny fiverinany eo amin'ny fitondrana. Raha nanao ny azafady nanao ny fametrahana ny tiako Madagasikara atao anatin'ny commune Kazindando ny teniko zany hoe zany Ambohitra Trimoanala, commune Soavinandriana fanotendren'ny DISTIM ametraka an'io team io ao anatin'ny satria Kazindando io de malalaka be izy io. Akazindando moa Manjakandriana sandy Zorobe. Manjakandriana zay manko mila azavaina tsara zay satria betsaka manafangaro an'izay lalana amin'ny RN3 iny Akazindando rehefa avaty andre mpamaky zany tsika de mahazo amin'iny. Ndao ary toiso anisany commune ngeza indrindra io anatin'ny district Manjakandriana ary velatra. Ka zay no natonga ny président DISTIM aniraka itety andreo fokotany 920 itady anteninany ary anambatra azy. Vita maly nefa ny fanambaran'izy ireo ary vita ny bureau mpitantana vondimaika azy de efa vitao ny président, ny secrétaire général, ny aveo ny trésorier. De riafatra nataon'ireo de tsotra hoe manatena ny Flora Valomanana ary Flora Valomanana ihany no afaka hanavitra n'ity fireneny ity ao anatin'izao lavaka mangitsikitsoka zay mahazo atsika zao. Tsy teny hoe lavaka ho fa ady efa nitenen'ny Flora Valomanana, antsana mihitsy ny varianantsika zao, tena mantra ny voaka malagasy.
ka izay indrindra no resahana eto androany de le vidim-piainana zay tena miamidangana amy toromarika kely ahy satria misy tsy tia lalana zany izy efa nyteneniko teto fa reo tatsah de tena faramijaly ary tena nampitondran'ity fitondran'ity faisana mihitsy amy vidim-bokatra raha amety remarika kely aka de samy mandinika tsara ilaina mihitsy n'zay tamin'ny andraisan'ny filora valymanana ary Andradjoel ny fahefana ny vidin'ny vanille tany amin'ny faritra analanjorofo misy vanille doline DNA sava ray tapitrisa ariary ny masaka akehitriny 5 millions FM zay dikan'izay telo hetsy ariary ny masaka zany hoe 10,8 ny kilo maitso iny maitso indray zany zao zay zany voaterenao am'izay zao hoe prix plancher farany ambany vakomaly manko zany ny tsenandavan'io zany fa teo aloha izy mbola misy roal misy 10,000 sy roal fa zao zany izy le efa manaky manery an'le hoe 75,000 ariary toy izo tonton raha direntsika zany zaho a de niteto faritra ka nitetezako faritra teto nandritra efa nitantaraiko teto fa nanomboka teo faritra betsiboka ny tety Sofie DNA analanjorofo ary ny fara tamina savary eny de le fara tamina inona atsinanina nyresaka tamin'ireo mpambolo reo sy ireo mpimpo reo de zao no nataoko voalohany aloha de nijery hoe inona ny alabato natao tato inona satria tsy nino mihitsy aho hoe zany rajoely zany mbola olany de nanadiady aho inona avy ny fikafika rehetra de be da be moa ny zavatra hitako efa ntantaraiky teto fa nijery ko aho hoe nampiomanan'ireo tatsa hoe ny vidim-bokatra reo amidimora fa ny zavatra fiainanareo davanandro sy ny ilainareo davanandro hiakatra de hiakatra betsaka ny sosotra betsaka ny tena sesitra ary hoe tena ianao ve manozona anay nefa de ity izy ty raha tsika mahita ty lasaiko teo ny fiakarany sy ny fidinan'ny vanille dijery indray tsika ny vidy menaka tamin'ny androny nandraisan'ny rajoel ny fahefana 3,000 ny vidy menaka 500 ary zao ray alina mitombona tsara mihitsy le lazaiko hoe hiakatra ny hividina fiainanareo ary vidim-bokatrareo iainy efa lazaiko zany tany miakatra mividim-piainana vidim-bokatra miaina zay mampahatra zay de ohatrany somary gagagaga kely ana hita leranga tao mifandarana anankiray tamin'ny fahita lavitra hafa zany hoe za tsy nijery fa vahiny moa fa le resany fotsiny teny hoe nanaovana propagande io vanille io tamin'ny fotoanandro anaovany mpiaka fahefana ianareo mihitsy ny nanao efa nyteneniko teto nazava tsara fa ianareo reo namanareo reo miteto faritra ny teny hoe raha ny filora valymanana ny lany eo de ataony mitovy amin'ny vidim-boka tokony vidinovy sy ny vidina karoty ao aminy tanarivony vanille reo sy ny vidinareo sy ny vidin'ny jirofonareo na elinareo zany tany afaritra zay ny natonga ny tany tsy nifidy an'ny président Ravalomanana fa mividy an'ny Rajoelina akehitriny ianareo ndray milaza fa ny hafa nanao propagande azy ianareo aza mandainga zavatra teneniko teto ary mahitsy ny teny ny mpanohitra milaza marina fa ianareo any amits'izy ny lazainareo ka eto de miteny hoe ty fanjakany ty ao amitsika tatsah de tena tsy miatsika ty ary mampitondra mavisatra ao atsika ny antony ny fotodrafitrasa mbo jerentsika eny le fotodrafitrasa anankiray ny vita ary ao anaty manjakandrina angamba tsy de nanisa loatra fa tsy mihoatry ny folo aloha de ny zava-misy misy fotodrafitrasa vitany eo misy koa nefa vitany tamin'ny androny rajonary mampianina ray jery an'izany nareo de ombotra biby ao misy fitsarana lapa fitsarana efa vita io tamin'ny androny rajonary mampianina fa ankehitriny nampiravahana kolerana TGV gagagaga ianao ka navarina koa ay ve ato amty le vahiny tao amin'ny fandarana ny teny ay ve reto TGV reto lasa misy TGV sy TGV zany zay teo nafatarako azy hoe ay ve zay efa nizara toy zany nareo ka tsy fantatro tsony ny lesaka teo le TGV na TGV fa mifafantarako azy aloha tena zavatra ohatrany le zavatra tsy vitany tediaviny elika any amin'olo efa nyteniko teto hoakary io vanille io de milaza izy fa hoe reo mpitondra teo aloha reo no fatsakarina rehefa tonga ny fifidianana ka satria zay le anaovana propagande
tiarany tenen'io zany hoe firy taona fa tam'tony ty rajoelona nylaza hoe jerentsika io de io izy io hoe karakarainy io hatram'izay tsy nahoanako nisy feo ara-tany enondray a zany hoe tsy de mari-potitra mbola izy fa niteny fotsiny hoe rehefa tonga ny fifidianana akaiky ny fifidianana akarany mpandraraha io ka za zany eto de miteny mihitsy hoe ortatsaha tena efa betsaka ny zavatra tsy nety teto amin'ity fireneny ty betsaka ny tsika oaty zany foto-drafitra asa zany raha ijery zao tsika Manjakandriana tamin'ny Flora Valomanana tsy isy fokotany tsy nanana foto-drafitra tena niaina an'izay misy isika tany napetraky ny Flora Valomanana zany tsisy fokotany de eritrereto hoe voatsery avokoa district Manjakandriana commune 520 de avy eo io district 520 commune 520 commune 520 de commune 520 raha ijery zao tsika nakazidany fokotany 420 zany hoe madinidinika eo amin'ny 520 fokotany eo zany amin'ny 520 navitana foto-drafitra asa maro tsy vitany hoe ray fa misy anakoroa toadrano SSBD EPP ary tamin'ny journal-mpianina na nisy lycée zay moa fa vita tamin'ny Flora Valomanana nisy debe lycée vita ity efatra ny vita raha be indrindra efatra no hitako fa mihoatra an'izay ka Manjakandriana anaty district Manjakandriana mety tsy mihetry ny folo fa za mino tia eto fa rehefa nditokana an'le foto-drafitra asa vitany iny avaratra any izy le lazainy hôpitaly Manarapenitra de hotokanany keo natondra journal mampianina io le fitsarana Botrabiby io fa ny mampamahavarina ahoana moa tsy vitanao n'io ka ahoana ny abravahanao ny koleranao ka zay nge le hoe Manarapenitra mandokotrano ny Flora Valomanana lokony amin'ny lokony fotsiny le izy de mirentirenty de ino no ho atao anababoana ny foniny olona zay le marketing politique raha sy tare mangatabady de ny narandray sy le hoe rehefa inona moa de ny volony atao metimety mba hanambaboana fa tena tsapanareo tatsa zany tsapanay zany za tola tao magro ary tam'izany fotoana zany ny kabariko hoe misy hôpitaly efa vitana président Valomanana tsara ao Manjakandriana de rehefa ny tonga ny fotoana hitokanana ny tsy haiko na nakanasariny hôpitaly Manarapenitra nisy fitaovana nalaina atao fa ny kabariko teo amin'ny magro zany zany hoe le vita ty nentina nalaina sary tany amin'ireny any reny de izay zavatra zay efa hita hoe ity fitondrany ty tsy hitondrantsika ho any amin'ny fandrosoana fa tena kingy izy raha zany fahaizana mangala bato maka fahefana amin'ny tsirara ary za ho atany de naveriko eto foana fa hoe nandehanako niteten'ireo faritra ireo no fitiavako tanindrazana satria tsy mino mihitsy aho hoe rajoela no fidininy tatsaha satria efa nampijaly tao anatin'ny tetezabita lavareny de hitanao no marina rehefa nandehanao hitako doly efa nitany saiko teto fa zao zany le message passenao mitodika any amin'ny tatsaha am'izay ianao mitodika any amin'ny tatsaha fitapitanareo isika nolazaina nampanofisina nolazaina vidina vanily io atao varak' zay mety apakarina avy telo eny avy telo eny jereo izy zao manahoana izy zao ijeritsika ny hoe ny vidiny vidim-piainana miakatra ary eny aminay zao tsy mbola nisy loe tsy fandrimpahalemana fa le vaoka amin'ny raha ina fa amin'ny alina miambina de dikan'izany ary tena tsy haitsony mihitsy ny sakafo hoanina tsisy mampijaly iresaka fa misy de ataon'ity fanjakana ty moa ohatra misy mampime zany misy zao atao hoe le sarbo Manarapenitra atao any satria sahiran'le olona de miazakazaka manatona an'le hoe fampifanana io de zao ny vokany raha folo ny mpanao sarbo atao anatin'ny commune Soavinandriana lasa 30 izy zao le ala anaovana nefa tsy mitombo fa io niany de avy eo raha ohatra zany le olona eo nananasa ohatra hoe mpandrafitra izy na ny zavatra hafa nahita le hoe no tsy fananana de namonjy le
le fiofanana satria misy vola kely azo tao vita le fiofanana de ny mampalahelo tsisy le zavatra tao ary na maka permis aza amin'ny hazony izy ampitomona ny fahasairana lasa na sahirana vao maka mahazo permis raha manana kely izy avy eo misy atao hoe tsangangony zay any aminay ny manambola zany ny tena mahazo tombotsoa zao satria le manambola manan-kininina afaka mividy kininina anaovan'ireo olon'ireo de atsony reo tatsà zay avy niofan'ireo de ny vidina gony vidin'ny charbon gony tsy mitombo fa am'le charbon moa zany rehefa natao ara-teknika izy de tsy jabo le manara-penitra ohatrany tsy de manavanana fa natao ara-teknika izy de mitombo le charbon azy le vidin'le charbon tsy mitombo fa le charbon vokatra mitombo izy any mahazo tombotsombo zany tsy le tompony le olona iny raha ohatra zao zany le tsangangony mipetrany raha ray alina ny vidin'ny charbon any ray alina mididina ny ray alina de amy 3,000 ny tsangangony dikan'izay zany tsy le tatsahany hofanina ny mahazo tombony fa le mpanambola manana kininina sy manana hividianana kininina ataontsika ohatra zay fa zao ny tiako antaninanao zany ianao moa zany miresaka foana vanila sy ny sisa satria nahita masony zava-misy tany varatra ianao tany Atsilanina tany Analanjorofo tany Diana sy ny sisa fa zao le tena vokatra amin'ny akapobeo resao aloha Tatato Alfred le vokatra amin'ny akapobeany aty Ambohidratrimo Anala sy ny manodidina anao aty ny vary manahoana ny resaka legioma manahoana ny resaka voamaina any ny kafe manahoana mpisotro kafe malagasy lafo ny voakafe zao aloha zany mba resahana aloha zany mba mifantatry ny rehetra ka zao manko le izy efa nyteneny koa hoe le ilaina andavanandro tena amin'ny fiainanao zao miakatra fa le vokatra amidinao mena ny vidiny raha mijerytsika zao ny vidina kafe any tena ohatrany lafolafo efa 5,000 mahery ny kapoka zay no kafe zay bo mpisotro kafe tsy anina de ny siramamy miakatra kanefa le asa fivelomana miatery ohatra zany ro any ampitantsahana zao de misy olona zany no ny fahaterena le tany ambolena ny zava-misy ny tany ambolena dadabe hatram'izay ihany ny mbola tany eo ambolena de tsisy zany le fitarana de nisy fotoana potika io aly io de na de tsany ireo tao tsara eo nitatra namboly ny fampiteny ala aloha tamin'ny tetezamita ny tena ny azakazaka de rehefa potika ireo tao tsara eo de nanditany anaty ala tany izy namboly betsaka ny namboly kininina betsaka ny namboly nanao fambolena voly avitra avy ny fanamby zao de mametsaka fepetra mbola dininy eo aloha fa mbola tsy de tena niatra marina le izy fa raha le filazalaza n'le piatra de na le zavatra efa vita le tatsara ohatrany le efa nipetraka tany ary ohatrany voafefe zao nefa izahay tsy manao hoe tsy arovana ny ala fa mba le ala kosa zay vao tsy voakitika tamin'ny tetezamita tena napotika azy iny zany ny tena arova partianareo tany mifatrareo misanareo satria iny na mahatonga an'izay fahasairanana de gabraraka tamin'ny tetezamita tena napoteny io aly io de rehefa tateoriny io aly io ny ala tompoko ny ala naturel rehefa naripaka tsy izy tsony manireo fa zavatra hafa tsy le teo tsony lasa ala krihitra be zany lasa de iny zany tokony omenan'le mpamboly iny le tatsay iny voleny fa le ala naturel arovana satria iny tsy hitatsony zay ilana iny asa volena kinina angamba mety amin'iny fa tsy hitatsony zay hoe mahala an'iny de ny tena angatahanay zany amin'ny zay aloha tsy mangataka amin'ity fotoana ty satria efa tokotrany efa tsy navita zay akotrany zay la nigary fa apetraka amin'ny flora valimanana hoe izahay de tena hiezaka mafy mihitsy azonao ny fahefana ary tena anao zay satry ny hery manana raha mitenako zany de nitidika faritra maromaro ao anatin'ny distrika Manjakandriana saika mpivary mandeha ary misy any amin'ny faritra ampandraisana anjara dolo le ilazany marina fa tsy anao lainga akory mba halany any flora valimanana fa ny zavatra takina kosa de zao za tsy mitaky seza za tsy mitaky vola fa le fampandrosoana amin'ny tanàna anay lalana ane zany any aminay zany misy any raha ohatra manao anaty koa ny lalana eo Kazindandy ianao vao miakatra tampinanana Kazindandy ianao hoe iny sy mpanano makany Ambohidratrimo Anala de efa fotaka be 7 kilometatra
12 kilomètre eo tonga ny am'reny vohitra ny commune de zao no manahirana am'lizy zao manahirana anao kiraro ianao aretika ao anaty fotaka le kiraro andeha tomobile le tomobile ampitorana zao angamba tsy hoe tsisy fotaka fa mainany ahahaha tsy zany zao vo tena merika ay merika be tany jo nandeha taty zao de mandeha tongotra zany sa mandeha inonareo mialao misy tomobile ihany mialany aminay fa am telo alina tsy maintsy mialany atrano mamonjy ny tomobile eny am telo maraina de indray tonga iny tsy zaka alaina de mifiry ny lalana le tomobile aloha tsy voafetraka fa lala tongotra eo amin'ny adiny ro sasany io de zao rehefa tsy mahita tomobile de tapa-kevitra de tongotra de ny manahirana de zao ny kiraro tsy azo anaovana satria fotaka ny lalana raha manala kapa ny anaovana raikitra ao anatin'le fotaka ao le kapa manahirana izy any maka azy ary ny tena olana izy raha ohatra ianao ka hoe andeha tongotra lala zany rehetrarehetra zany de ny rarahana vatoko ely le lalana de manaikitra raha lalana tokony ho vita ao anatin'ny adiny roa sasany lasa adiny telo adiny efatra vao tonga ianao tena mijaly ka zay niterenanay efa nisy fahatsarany ve io lalana io teo aloha tamin'ny andro Flora Valmanana io lalana io afaka ny taxi brosy misy atoandro misy maraina misy fa zay fa vao tateoriana de tsy voakarakara eny ary Andriamato Rakotondram-bolo Alfred ianao moa zany tena tatsaha misy de mifiainany tatsaha misy ny tena idiranao lalina eny ary tsika moa tsy maintsy manao fandaminana ihany ny fahafana maneho hevitra zany meko minitra vitsy ary ianao ifanetana mihitsy am'le tatsaha satria tsy fantatra indray reo ve ny tonton Alfred no tafiakatra aty satria ianao avany Ambohidratsimo Manala de miodina be mihitsy ianao zany makaty amin'ny RN3 zay ianao vao tonga aty na ianao any Manjakandrina miodina be fa tsisy an'le raccourci fa eto ary resao ny tatsahana manao inona ny zava-misy inona ny tena tokony iomanana deny zao manoloana an'zany adevitra andresahanao rehetrarehetra iny moa zany betsaka le fangatahana mitodika any Flora Valmanana indrindrandrindra ho amin'ny ho avy ao 2023 mbola tsy namaly izy aloha zany fa netaetany io le fa be da be mihitsy am'izao fotoana zao fa izy kosa de fa miteny fa hoe vonina hanarina ny firenena ary tsy ny hoe voninahitra na inona fa le ikarakarana le vaoka malagasy mihitsy zay ny tena fanamby lehibe ho amin'ny président Marc Ravalomanana ary tamin'ny sabotsy teo de ny tena nitodika tamin'ireo antoko politika mihitsy izy ianareo tonga eto isika fikambana sy ny sisa ndao irahina ifamimetanana fa tena manitra sy mangiry loatra mahazo an'le vaoka malagasy le firenena ka mino fa renareo zay ndao ary mitodika any amin'ny tatsasy teny famarana anatin'le izy zao ary ny teny famaranako azy de zao todika am'le tatsaha itsika tatsaha maro anisa ary raha misy filoham-pirenena tafakatra eo de rehefa any amintsika eo de rehefa miakatra mivato any amintsika any de miamiakatra zany hoe itsika zany no tena nametraka ny mpitondra zay mpitondra eo okanefa tsika tsy hanao tsapatsapa tsony ary ny Flora Valmanana de efa manana traikefa manana mahafantatra n'izy ny olona iaraka aminy fantany tsara zany zao hoe reto ty olo ty nandritra zay fotoana zay ty olo ty tsy mivadika aminy ty olo ty tsy ohatran'ity gouvernement indray miova ipiry fa ny mahagaga amin'izy ty ne misy anankitelo tsy miova amin'ny prime ministre sy ministre anankiroa ohatrany tsy miala mihitsy tsy fantatra hoe inona ny antony de io zany mahavoan'ity fitondrany ty na ny olona ho apetrany eo amin'ny ministra ohatra mitsapatsapa zany satria tsy manana fa ny Flora Valmanana de efa manana ny olonany ary mahafantatra ny olonany na izay zao de mahafantatra tsara mihitsy zay ny ambanivohitra any mahafantatra tsara mihitsy hoe eny zay de efa mahafantatra hoe ty olo ty tena fitiava-tanindrazana ty olo ty fitiava-tseza ka ity fitondrany ty tsy tokony ho fantaritsika fa misy any olona milaza izy fa ty tanindrazana nefa ity rehefa jerena fitiava-tseza ty hoa de averiko foana fa ny olona ty seza tsy manonga ny olona ty tanindrazana tsy manonga mpanjakana tsy mangala bato tsy manao foratora fikafika rehetra eo azahoana fahefana satria le vahoaka reo raha ty tanindrazana izy de ny safidin'ireo vahoaka reo aloha tsy maintsy ajaina reo ny tanindrazana voalohany reo ny fitiavana voalohany fa rehefa tsy zay ty seza itsika tsara manavaka an'izay nanonga mpanjakany reo nangala bato reo le foto-drafitrasa zany tsy isy de inona ary ny ataony eo anabe posy ka zany maheno hoe be miresaka hoe tsy afaka io tsy afaka rehefa tsy viditsika io tsy lasa eo ary tsy afaka angala-bato io raha vitsy ny vato asiny fa matoa izy mahafaka mangala-bato misy ny mifidy azy eo ka manetana
anavitra n'ity fireneny ty tsika ny amin'noko tena ny tezako faritra reto de fitiavan-tandrazana ary mahafantatra fa anoana ny filora valomanana satria izy lefa hitako fa manana zany takefa fampandrosoana an'ity fireneny ty ary izy koa nefa zadrara ka iza dia tsy mitady seza ho ary tsy mila vola na inona asa ataoko ny inona sao tsy mbola nanao zany a fa ny fantatro de hoe fitiavan-tandrazana ho an'ny taranaka zay nijoroko ny akarako aty mba anetana andreo namako hoe ty ny lalana e tsy ny lalana iny zay nampivarina kady fa lalana zay tononony président Ravalomanana eny ary de misaotra n'Andriamatora Kotondram-bolo Alfred sika am'izay fanehoan-kevitra aza mieritreritra ho aho hoe tatsah de tsy mahay tsy mahara-baovao na tsy maharaka ny zava-misy fa tena maharaka ny tatsah ety amintsika ary tena miresaka ny zava-misy marina eo anevon'ny fiarahamonina ary de tena mba anisan'ireo tena mizara hevitra de misady rese izy zany manina moa zany mivatana amintsika tatsah afatra lehibe mihitsy zay ary misy homana antsika deny zao nitety tena tanàny iny rangahy iny ary nandeha tongotra nandeha fiarakodia nandeha bisikleta ary ny fampiresaka tamin'ireo tatsah zany zay nama zany fa mialohany andraisantsika ny député Bogosy avy any Ambohimanarina dia tsara aloha zany manamafy satria nitetika asa vehivavy mendrika vehivavy mahiratra de mitohy hatrany ny fampiofanana efa diso fatatsika loatra zay satria misy fampiofanana foana atao zay tetika asa vehivavy mendrika vehivavy mamiratra zay zany ho an'ny fahaiza mitantana de ny fampiofanana zany ho an'ny hoe fitantanana fivoriana zava-dehibe mihitsy zany fitantanana fivoriana arak'izao hitantsika amin'ny sary zao dia amin'ny sabotsy indray zany rapitso manomboka amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny QG Belair zany no hanasana ny vehivavy rehetra zany zay liana am'izay io mitarika fivoriana io tena mila fahaiza mitarika io fahaiza mitantana de misy fizarana traike fa fampiofanana zany amin'izany rehetrarehetra zany mba ahafahany rehetra mianatra mitantana fivoriana zany mba tsy lasa le fivoriana le safy be matsina be fotsiny le tena tsisy zavatra tapaka sy ngonongonona be sy fifanomezantsiny mibetsaka fa misy zavatra marobe zany zay tokony hodiniano anatin'izay ataoko parenthèse kely zay ho antsika vehivavy verifiany zany ao anatin'ny tetikasa vehivavy mendrika vehivavy mahiratra de mitoy ny fampiofanana zay ho tanterahana zay tetikasa zay ka fiofanana momba fitantanana fivoriana no tanterahana rapitso sabotsy 9 jolay amin'ny 10 ora maraina amin'ny QG Belair dia miantso ny fahatongavantsika zany ho an'ny vehivavy hiatrika izay ho anareo vehivavy manko zany fa tsy hoe ho antsika zany satria za moa tsy ao anatin'izany za koa tsy de mankafy an'le resaka ohatrohatran'izay hoe mivadikanina fa le naturel ihany tena mba mahafinaritra zany eny ary nefa etako aiketo ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny district Ambohimanarina fa niteneniko teo mpampianatra mpikaroka mpampianatra député Bogosy député amin'ny fiarahamonina misy azy daholo de efa samy miomana ny rehetra rehefa zoma rastany sa todisoa mialatsy ny député fa ohatran'izay manko le any izandray ariny ao na miaraka de eto zany député todisoa ndray zany miaraka amintsika eto zany député rastany efa niaraka antsika nahatratra tamin'ny herinandro député Todsoa dia parrain pédagogique zany ny ankizy mpianatra teny amin'ny université teny Ambohitsaina teny Akatso teny de efa nametraka ny teny fialatsiny izy satria amaray mandreny mpiara-pampianarana an'izany hoe horeharehan'ny firenena zany mivoaka ny anivon'ny université dia voninahitra lehibe mihitsy no men'ireo andiany ray mihira ho an'ny député Todsoa ho ray mandrem-pia de tsy tafaradalana tamintsika izy satria nefa nendro ny fotoana zao izy tafaradalana amintsika de anaotsika ny araba miaraba député miarabanao igafaniry dia miarabantsika mpijery sy mpanaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS zay tena maro de maro tokoa na etatoerana zany na anivelany ary dia mankasitraka manokana ny ray aman-dreny zay teo alohako teo satria tena tatsara eny olona reny ary haitsika fa tena alavitra dia alavitra nandeha bisikleta izy nandeha tongotra mialany mamonjy antsika eto zany mba maneho ny hevitra izy ny fahitany ny raharam-pirenena sy ny fahitany matatsazy zay tena matohana fo ny zavatra tahaka reny satria ny atahan'ny mpitiavana zany ray aman-dreny zany mba mizara ny fitiavan-tanindrazana
sy ny traikeva sy ananany ary zay mahafatsika eto amin'ity miara-manonjy ity zany a na iza olona na olo-tsotra izy a na any anatina société civile izy a na mpitarika fiangonana izy a na iza dia tsy mialonjafo zany a eto amin'ity miara-manonjy ity ary zay no ankasitrahana ny olona rehetra tsara sitrapo ka manana-kevitra ahafahantsika zany a mijoro hatrany a ho an'ny fitiava-tanindrazana ao afara kokoa rehefa satria maro vahintsika androany faniry a dia misy olona avany any faritra avany Toliara zay sorana any alavitra any a zay filohan'ny tanora chômeur tsy mananasa ary tena hitantsika amin'izany a fa na ny atsimo na ny avaratra na ny andrefana na ny atsinanana dia tonga eto daholo zany a mitondra ny heviny sy ny anjara-birikiny zany a ho amin'ny firenena ka somary fitinina eny a ny zavatra horesana satria omentsika lanja ny vahiny a amin'ny sehatra tahaka izao a rehefa maro ny vahiny a fa ny SMS de tena be tonga ato amikato faniry amin'ny kokoa maro isan-karazany fa nofatenako kokoa manokana angamba androany aloha dia ho an'ireo olona tena marary amin'izao fotoana izao na any an-trano izy io na any amin'ny hôpitaly dia mirary fahasalamana ho anareo rehetra tsy ankanavaka zany ny tenako ao anatin'izay ary tsy anganako manako anatin'izay ny rahalahako zay voan'ny homamiatana ny cancer amin'izao fotoana izao dia mitonam-bavaka hatrany ary mirary fahasalamana ho anazy ao anatin'izay reo koa zany ny olona tsy salama rehetra zany na izy izy na iza sokola honoré na inomo no fahafantaran'ny ny olona azy dia mino sy manantena fa dia ho salama tsara ianao zany ao anatin'izay eo ihany koa zany reo olona zay iarany manjoa ny fahoriana amin'izao fotoana izao zany dia miara-miombina alahelo amin'ireny namana rehetra sy fianakaviany ireny zany ny tenako ao anatin'izay ary tsongaiko manokana eto ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay voafidy tao amin'ny kaboriboritany voalohany zay matomaly i député Jocelyn tena mifanakaiky mihitsy zay roalahy faniry na dia samihafa aza ny antoko zay misy dia eo ny fahalahina sy ny fihavanana mahasamy malagasy za numéro 2 izy numéro 3 mifanila mihitsy zay indrindra za numéro 2 izy numéro 3 dia misy ny gavazivazy ny firesahana fa olona manana faletretena zany député Jocelyn zany dokotera izy ary tena olona tena hoe azo ifampiresahana tsara manana zany hoe fitiava-tanindrazana zany raha manao hevitra izy dia tsy le olona extrémiste be reny olona modéré ary noho izany dia miara-miombina alahelo amin'ny fianakaviana ny tenako zany amin'ny vady aman-janany ary eo ihany koa zany ny nanamana rehetra ny solombavam-bahoaka rehetra dia miondrika amin'izao ny institution ny firenena ny mpanao politika rehetra zany dia miondrika ao anatin'izay ary efa omaly moa ny famangina tany moa ny tenako ary rapitso ny fandevenana dia mbola hoan'ny tenako amin'ny meza amboninahitra zany ny maty sy ny fianakaviana ikiray manontolo ao anatin'izay ary mbola mamerina ny fankairezana ho an'ny fianakaviana sy ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa ny ao amboriboritany voalohany satria lasa ny olomanga ary velomanga ny fiarahamonina sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Eny ary député Totso anao atao hoe famitinana famerenana kely ny satria moa rehefa miaraka aminao ohatran'izao dia tsy lany asa tsy mety vizaka tsy lany asa misy foana ny hetsika miaraka ny député Totso tamin'ny faha 7 volana jona teo ohatra zao dia nanao redynamisation ny vehivavy tiako Madagasikara tao miboribory tamin'ny fahaenina tamin'ny faha 5 volana jona dia nitety fokotany député Totso dia niara-paly tamin'ny fokon'olona dia nanolotra bapampa dia nisy koa ny arendrina sisa ary tamin'ny voalohany volana jolay teo afaka nambarako teo zany dia hoe ny sortie de promotion teny Akatso avana zay no nambara tao anatin'izay ny anaran'ireo andihany indray mira dia parrain tao ianao zany rehetrarehetra zany dia fantatry ny rehetra hoe tsy maintsy eo député Totso amin'ny atsikara sosialy dia aloha raha antsika vetivetika ny sary député dia miverina eto indray tsika zany miresaka amin'izay ady hevitra rehetra zay eny ary
mety zany a sady miresaka député Tojoa de ravahany sary tsikelikely eo zany le izy mba ahafahantsika miroso député. Ya dia tsy haiko nanao peda be manao kokoa fa hotonoako ao anatin'ny 30 sekondra kokoa manokana ho an'ny vahoaka Ambohimanarina tsy vaky folo ary ao ny ao Andramena ao Ambato tokana miaraka amin'ny pikabary Riaina zay miaraka mitiaka mafy mihitsy zao ary mitsikitsiky daholo zao ry zareo rehetra ao Ambato tokana ao am'izao ary kokoa manokana ho anareo ry zalahy sy ry zavavy eo koa kokoa daholo ho an'ny mponina ao Ambohi mitombo ao Ambositra ao amin'ny faritra Zafy maniry zay misy an'ry Pascaline misy Ambohi mitombo de misy Ambohi mitombo ry Ramsey zany Animady ry katekista ry Ravakaina zay tena miondana antsika faniry faly be koa zao ry azareo am'izao eo koa ny avany Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa ao Satrandroy ao Ambody Dobonara vohitra tody ry monsieur Ferdinand Ramanax ny fikambana behivavy rehetra ao Ambodimanga Sona tena mahatsiaro anareo aho ary tena misaotra anareo ny miara-manonja ohatra zany koa any amin'ny faritra Sava rehetrarehetra iny Masenga iny Mangarivotra rehetrarehetra iny zany dia koko manokana zany ho anareo peda be fa manaraka zany de ho toizako eo ihany ny koko fa efa ndresahako fanareo teo misy vahintsika dia tsy maintsy fitinina le koko zany fa loloanga ba ny asa sy ny zavatra ifampiresana ho an'ny vahoaka no anisantsika azy faniry indrindra tsara Ambohimanarina io zao Ambohimanarina nisy ny asa sosialy zany zay natao ny rahana amin'ny fikambana behivavy rehetra zany tao Ambohimanarina Amanarivo ny tao faniry de hitantsika am'izao fa tao daholo ny olona ary nanomezana zany ny fanampiana maro isan-karazany ny PPN nisy koa ny fiarahana tsakitsaky ary le fikambana behivavy ao daholo na ny juin nina zany dia nirahana tamin'ny fikambana amin'ny vehivavy tamin'ny fête de père izy io de tonga daholo moa zany ny vehivavy rehetra reo ny mpiara-mitolona rehetra ary ny tena zava-dehibe fa tsisy olo tena ny fikambanan'ny team ihany fa misy zany na fikambanana any amin'ny fikambanana hafa sy atokava zany nanatevidarana ary ny vadika zany ho lasa fikambana behivavy team ao anatin'le izy zany de reo zany ny mpiara-mitolona rehetra nisy ny afampisehoana dia ny vakodrazana zay tena nafinaritra tena jereo nge ary vavy any aminay ry faniry sady mahay mandihy no tsara tare zay mafana Ambohimanarina misaotra anareo ry ampelasoa de mahafinaritra ary ny tenako moa de tia mitsinjaka koa zany de niaran-tsinjaka zany tamin'ireo ampelasoa maro isan-karazany reo moa ny fanomezana nomendry zareo ana famataranandro hafa kely de tena mahafinaritra io ny vadiko an'izay tsy malala io manao rebanina io misy izy miteny matsy hoe hiava zany vadiko gasy izy ka io izy io de reo ny fikambanan'ny vehivavy rehetra zany ao anatin'izay misy miteny matsy fanira mbola tsy manambady ony fa efa manambady député beaucoup ya de manarak'izay koa angambany aorinan'io dia tia zany misy fiarahana misalahy koa zany tia ho an'ny fikambanana apela amiray ny Ambodiady iny zany sy ny manodidina de misy koa zany ny fizarana vola ho an'ry azareo sy fanampiana zany ho an'ireo zokiolona eo koa zany zao de tiany amin'ny afokotany maro zay nasesy zany de nisy ny fiara-mifaly zany sy fanomezana zavatra zany ho an'ireo ankizy rehetra afokotany maro moa zany no ny tsy diena am'izao faniry dia niara misalama vahoaka ritantsika fa vahoaka be tsy sandaina ninina le vahoaka fa ampitiavana no fiarahana vahoaka ary mila am'izao zany ny vahoaka mila fifampikasohana ohatra zao raha zay mahasolomba vahoaka ny solomba vahoaka ary ny olona mpitondra rehetra de tokony ahikasokasoka amin'ny vahoaka salam'izao io moa de misy fiarahana tena moa atatsaha de mipetraka mihitsy ny tena tsy asiana antsana mihitsy zany de manasaraka de nisy fiara misakafo nisy vareminanana zany zay ny rahana zany tamin'ny fokon'olona teny Ambodroa
eny rehetra teny a tia tao andramena iny mba totokana rehetra iny zany a de nisy zany fiarahany zany a reo zany a iafoko tany maro zany faniry a no nasesy zany a no tsy diana ary tsy vitany tanapolo fa resy ny fiarahana io a eo amin'ny vavady fipiangonana dia nisy ny fiarahana tamin'ireo choral zany a teo amin'ny FJKM Ambatolampy ateroka fitiavana zany a reo zany a dia nisy zany fiarahana zany a tao anatin'izay manarak'izay koa ngambany a somary atao malakilaky azafady le sary technicienne de tia indray zany a dia araka vorazatao de ray mpiazany ny tenako a teny amin'ny université a de amanjato maro ny mpianatra no ny voaka de reo de nisy zany a ny tsodrano sy ny fankahirezana mena an'ireo mpianatra maro de maro reo zany a ny tena moa mampampianatra pikaroko ny tena zany a de meny mpianatra voninahitra mba ho ray aman-dreny mpia zany a zany andiany avana izany a dia mbola mamerina ihany zany a zay tsodrano a sy ny fankahirezana mba aleo alasana zany a ny mpianatra rehetra eraky ny université a na public io a na privé a ary tsy mpianatra rehetra zany fa hatrany amin'ny éducation nationale zany a de mba ny mpianatra zany a no miena lanja satria ny mpianatra reny a no rerea ny fiarahamonina sy ny firenetsika faniry eny ary ino no lalovana iny zany a zava-misy teny ambomanariny de nataontsika hoe atao anatina minitry vitsy no nandalovantsika am'izay fa andeha am'izay tsika député Toditsoa tamin'ny fifanatrehana tamin'ny gouvernemanta io moa zany voatondro ny lalàna iny hoe tsy maintsy misy a ny fifanatrehana zany amin'ny gouvernemanta sy ny mpanatanteraka anisan'ireo naneho hevitra voalohany ianao a tao anatin'izay fifanatrehan'izay ary tamin'ny fotoana ny anjara fitenenanao matetetika teto amin'ny onjam-peo teto amin'ny miara-manonja de ozy ianao hoe tena tsitsitsy fitenenana fa ho avy ny fifanatrehana miandro mafy an'io ny tena koa tonga ary le fifanatrehana tamin'ny herinandro lasa iny a de nahitsy faneho-kevitra ianao tamin'reto a ampitiavana ao anatin'ny gouvernemanta reto eto zany tsika vo afaka miaraka ny député Toditsoa zany satria misy zavatra maromaro ny nambarany zany tandrify an'ireo départementa ministérialy a de overena tsika io tsy aivina aloha ny tenin'ny député Toditsoa de miresaka azy mivatana am'izay tsika hoe nanahoana sy nanahoana ny fandehan'izay a rehetrarehetra izay a tao anatin'izay a teny député Toditsoa zay de iveriny tsika rehefa aveo ary voalohany dia any amin'ny ministry ny angovo fanamarihana voalohany Andriamatoa ministra tena fotoana dehibe androany anarahany vahoaka atsika kanefa dia mampalahelo fa betabe ny fokotany sy ny faritra tapaka sady ny jiro ary tsy manaraka anay a amin'izao fotoana izao a dia mahonena faharoa manaraka izany dia hiakatra ny viditsolika Andriamatoa ministra ny angovo rehefa miakatra zany de miakatra ihany koa ny vidim-piainana sy ny frais maro isan-karazany inona ny fipetra raisinareo a eo anatrehan'izany manaraka izany ihany koa nidina ny baril ny pétrole roa taona sesy zay de naninona ny tsy nidina niaraka tamin'izay ny viditsolika fa rehefa miakatra le izy de maikerinareo a ampiakatra an'izany mila fanazavana tompoko fa ny tena manaraka ao anatin'ny RFR dia nahazo 120 milliards d'ariary indray ny jirama hitantanana azy tao anatin'ny RFI nefany dia nahazo 380 milliards d'ariary ny jirama nefa aiza vao maika pira ny délestage de atao ino zay zany vola fanampiny eo mila fanazavana tompoko manaraka izany ihany ho anao ihany ministry ny angovo ny vidiny jirama zao dia tena vao maika midangana mikakaika ny vahoaka malagasy ary amin'izao fotoana zao koa eny ambomanarina zao dia milahatra rano eny amin'ny popy ny olona alina katramin'ny maraina inona ny fepetra raisinareo a ho an'ireo vahoaka ireo manaraka ministry ny agriculture ary ao anatin'izay koa ny ministry ny fanazariana ny tany manao fangatahana ny tatsaha any aminay fa tokony atao ny fanatsarana
ny vavarano eny aminay eny laniera sy imamby iny amin'ny fivoahan'ny rano. Manarak'izay ihany koa dia tokony atao sy atsaraina ny fanarin-drano miaraka amin'ny sifon eny amin'ilay makibe tsy mitatatra fa io mamelona voakany Amboamanarina sy mivoakana Antananarivo sy ny manodidina. Farany dia tokony diovina ihany koa ny kanal GR manomboka eny Tanjombato ka hatreny aminay eny Laniera fa tena mijaly ireo tatsaha maro anisa. Ho anao indray Andriamatoa Minisitry ny Finaminam-bahoaka, tena any amin'ny eny Amboamanarina dia feno ny vakitrano maraina, atoandro, arivo, na tsaha na tanàna ana taxi be voendaka daholo ny olona. Aiza tompoko, le poste avancé anankiroa ny fampiresahana teto fa miandry ny vahoaka. Eo ihany koa ahoana ny fanadihadiana momba ny kidnapping. Hatram'izao mbola tsy hita ihany hoe ahoana na ahoana miandry vaovao amin'izany ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'izao fotoana izao. Manaraka izany ho amin'ny sy ny industrie sy ny varotra, tena mikakaiky mihitsy zao ny vahoaka amin'ny vidanga ny vidin'entana eny an-tsena. Inona ny fepetra raisinao? Satria tena ty ministeranao ty tena isan'ny mampikakaiky ny vahoaka amin'izao fotoana izao, satria tsy hita mihitsy zay fepetra raisinao fa ty ministeranao ty sady minisitry ny ministeran'ny olana fa tsy ministeran'ny vahaolana. Manaraka izany, ahoana koa ny fanadihadiana momba ny sakafo, zay sakafo simba dia nivadika pozina zay lany daty. Inona ny fepetra raisinao Andriamatoa Minisitra? Manaraka ao Ramatoa Minisitry ny fanabeazam-pirenena, aiza ihany Ramatoa Minisitra ny vacation sy subvention? Efa 3 taona sy 7 taona minainaina ny mpandraraha sy ny mpampianatra ao anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ary manahoana ireo zanaky ny malagasy tompoko tamin'ny CPE sy ny BPC mbola nakana vola ihany anaovana fanadinana, mbola tsisy nanao zany tao anatin'ny 2 taona. Manaraka izany ihany koa, manahoana tao anivon'ny fanabeazam-pirenena ny faux contrat zay maro dia maro, ny kolokolo. Ahoana ny fanadihadiana toa tsy nisy ny gadra fa nisy ve tompoko nisy kombakomba tao anatin'izany. Farany veresin-dro ve ny contractuel EFA eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa ahoana tsy mahazo intégration ry zareo? Ya, anaovantsika fampitinana kely ohatry n'iny izy député Toditsoa. Iny moa zany te hitondra fanamariana kely atsika satria taorinany fanehoan-kevitra iny ngamba atao anatin'ny herinandro dia ino no resabe ny partage rehetrarehetra tany anivon'ireo atambajotra serasera ara-tsosialy rehetrarehetra tany ary nahazonana zay hoe zay zay tena manarivo ny amanalo mihitsy ary nisy vue marobe mihitsy iny vidéo iny. Dikan'izay zany dia lina ny olona amin'le raharaham-pirenena hoe ho samarina ve le solombavam-bahoaka ifanatrika amin'ilay mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta dia ny fahitana an'le fahazonany zay ny partage ny vue zay dia manamarika an'izay anaovana repère anatin'ny tambajotra sosialy satria tao anatin'ny herinandro dia nandeha be mihitsy iny vaovao iny. Départementa maromaro mijery eto député Toditsoa, angovo, ny agriculture, ny aménagement, ny sécurité publique, ny industrie sy ny varotra, ny fanabeazam-pirenena voaresaka atao anatin'iny daholo dia aleo mihitsy ny anao nanontaniana vatana aloha zany. Tena nasika daholo ny rehetra zany tato fa ny tena nasika tato dia mikasika ny angovo, ny amin'ny hoe délestage, ny solika, ny subvention jirama, ny vidin-jiro, ny rano ilarana mandraparain'ny andro, ny sécurité eny Amboamanarina eny fa eo ihany koa nambaranao teo dia hoe ny resaka canal zany zay mamatsy mandalo ny Laniera sy eny amin'ny lemaka Amboamanarina zany. Fa eo ihany koa le fanabeazam-pirenena problème farany teo vacation ary voatsela akory zay ao anatin'ny fanadinana mihitsy no migrevy ny mpampianatra zay mpitsara ny fanadinana BPC dia tsy amin'ny lycée moderne Peflo fa tsy nahazo vacation zany taona vitsivitsy maromaro no resahan'izy ireo. Ny industrie dia inona pahitsinao io mihitsy ny amin'ny hoe tena mampikaikaiky ny industrie sy ny varotra ary ministra ny olana ty ministera ty fa tsy ministera ny vahaolana. Député Toditsoa, masika le fanehoan-kevitra
tsy natahatra député Toutso manoloana le mpikambana gouvernemanta reny amiko ny zava-misy betsaka ny akony fa tena hoe inona ny tena motive ny député Toutso hoe tena petahako any reto. Efa tsy fotoana ny fisangisangiana ntsony zao ikafaniry amin'ny raharam-pirenena satria ny vahoaka efa tena mandady amin'ny tany ny lazana azy ary sahirana ny vahoaka malagasy dia zay nojoroana sy tsitsitsina. Inona moa no atahorako azy zany hoe misolo ny vahoaka ary mitombona daholo ka am'ireny zavatra nyresahako ireny fa fitarenany vahoaka no entiko ao anatin'le izy no tokony atahotra fa za tsy matahotra azy satria olombo fitange izy olombo tendre ao anatin'izay ka amiko rehefa manana ny fahamarinana anao rehefa mijoro ianao dia tsisy atahorana mihitsy ary za tsy voasakan'izay mihitsy faniry amin'ny hevitra na fijoroana amin'ny marina raha mbola hitako fa misy ny tsirariny eto amin'ity fireneny ity dia tsy maintsy mijoro aho ao anatin'izay na izy isakana na izy za tsy isakana dia tsy maintsy miteny aho ary tsy maintsy milaza ireny ao anatin'le iza ho tsika no tsy maiky amin'ny délestage sy ny fatapahan-drano dia mampikakaiky ny vahoaka zany amin'izao fotoana izao satria misy le kaporaraka sy tsy fahaiza mitantana zany ao anatin'ny ministera ny angovo sy ny jirama zay ministera mpiahana zany ary tsika efa name vahoaloana firy hoe zao no tokony atao efa hoe zao no fomba anticipena zany dia tsy manaraka ange le gouvernement ao anatin'izay dia tsy maintsy awaparipary ho hitapoko hitam-pirenena ohatra reny ny zavatra tsy mety ary io dia question réponse io ao anatin'ny lalam-panondrenana misy ke zany nisy olo mavambahoaka no manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka manao ny tomba na manao ny évaluation ary manitsy ny tsy mety ataony ny membre ny gouvernement zany ao anatin'izay fa dia mahagaga faniry fa ny valo amby sivifolo isan-jato le solo mavambahoaka indrindra fa am'le fitondrana io mpanohana fitondrana dia bravo monsieur le premier ministre monsieur le président monsieur le ministre madame le ministre dia sahanina solo mavambahoaka hoe mbola misolelaka hoe mandeha ny raha-pirenena miatana amin'ny vahoaka amin'ny vanim-potoana tahaka izao reny ny hitan'ny olona hitarafan'ny olona ary marina ange ny tenanao na tele io na radio ny tenako ampanatsetena na gazety na tambazotra alahionina foana tamin'eny ary nataon'ny olona tena hoe j'aime ny commentaire ange jereo daholo na anaty couloir ianao na anaty bus ianao na ny antsaha ianao na anatyana zay efa namitenako moa dia mankasitraka daholo misaotra anao monsieur le député fa raha ohatranao daholo ny mpanao politika rehetra ary raha ohatranao député time daholo zay samy mijoro dia mandroso ity fireneny ity zany ao anatin'izay dia izy tsy maiky ary ny facture ny jirama miakatra amin'izao fotoana izao nefa zara fa mandeha ny jiro sy ny rano zany ao anatin'izay ny olona milahatra rano eto Antananarivo indrindra fa eny aminay eny Ambohimanarina maraina hatramin'ny alina mampalahelo zany faniry misy mitaiza kely misy efa zoky olona dia milahatra amin'le bidon jaune anatin'le sady mbola mandovoly ianao tena efa tsy rarina le izy dia tsy mahagaga raha natao ohatr'ireny izy rehefa tsy tonga saina ohatr'ireny reo membre gouvernement teo dia efa tena hoe tsy hitantsony zany zay maholona azy ao anatin'izay raha zany ohatr'ireny fa dia menatra dia manepoka anao nge miala inona mbola ifiretana eo ary efa mangidototra nge ianao efa tsy mahavita ninina ianao ao anatin'le izy tsy zavatra vita tsy zavatra mivaikana dia jereo fa izy samy izy ihany ny filohany antemera-pirenena no niteny tamin'le ministre ny angovo hoe mialahy ianao dia mbola tsy miala ihany efa tsy mahavita dia mbola miziriziry ihany dia toerana kely io ve ny zirizirina ao anatin'le rehefa tsy saratra mandrakizay nge hiala ianao dia hoaiza fahatserovana ratsy dia hokany olona nge zay ndrindra na ny olona tsy resaka aminao tsony iny andekaleka ozy ny olona mety mahazo anaram-bositra tamika zany ray na idélestage na iandekalekana i moa le dimy zay moa ty tena tsy ampy fa toko mbola misy ministera nresahako teo ny arenakibony tany amin'ty resaka volamena ity dia volamena dia verivery fahatany dia manilika andraikitra indray ny premier ministre ao anatin'le izy sy ireo membre anatin'ny gouvernement dia mifanilika andraikitra aza ilika amin'ny teo aloha le andraikitra
nisy passation tsara nke teo ny fanaovany ny prime ministre sy ny ministre sy ny ministre samy ministre azo arahana tsara iny nareo no tompona andraikitra ao anatin'izay ary io tsy avelany mora io tsy avelany moramora io satria efa tena trop loatra zavatra ataonareo aiza ny 73 kilo ny 4 kilo volamena 4 39 kilo 49 le avany koa beta be ary tena mbola misy hafa ary akoatran'ireny faniny le misy le tratra farany teo indray le fitsaka tany anaty fitombenana tena mandeha bahoana fotsiny eto tena hoe matsikaiky de tena matsaravana nisy zavatra ataonareo zany amin'izao fotoana zao iza ny hiaro vaoaka tsisy afa-tsy ny somba fomboboaka nke ary sara fomba boaka amin'ny fitondrana de mbola mita misolelaka sy mitehaka any mety le atao ataony fahoriana raha mbola angalany sary anaova ve zay nke hoa mahagaga zany le izy ao anatin'izay ary io volamena io arina kepata tsy volamena ihany fa mbola misy hafa nke hoe misy safira eto misy inona eto ny bois de rose aondrana tsokosoko daholo zany nefa tokony hoarena hiditra vola kitapom-bola mpanjakana zany faniry anasoavana ny firenena anasoavana ny vahoaka nefa mandeha any amin'ny tsy tokony izy daholo zany zay ao anatin'izay ny teny koa teo amin'ny ministre mivarotra izy monko teny de miondrika mihitsy izy anatin'ilay zany miaiky izy tam'le valiny fa rehefa mila miaiky de mila mandray andraikitra aingana iony eo rehefa tsy mandray andraikitra iony eo de miala ny mety zay ke no tokony atao le ministre mivarotra le ministère mivarotra de tokony anaramaso le vidinentana miakatra tsisy ninona atao anatin'izy de mijery fotsiny ve ao anatin'izay mandefa teo aloha mba mandefandefan''le manaramaso mandefa fa inona kory tsy misy ako nykely izy tsisy fiatraikany ho an'le vahoaka le izy nganidina kory le izy ny sasa moa zany teo aloha de ny kapoaka no amboarina ve ao anatin'le izy mba ampena le vidomary fa zay natao ke tsy mahay mitantana zany ity fitondrany ty tsy mahay mianticiper nareo gouverner sy prévoir gne de zao zao midagana daholo ny vidinentana rehetra ny vidim-piainana rehetra atan'le izy de jereo koa gne sakafo firy no simba lasa pozina inona no natonga naonanao an'izay fantinatsotra nke any miaiko de ozy indray le ministre hoe monsieur le député efa nidoro anay ely izy fa tsy azo le fantaniko tsy azony hoe naninona nareo tsy nanticiper an'reny hoe de meloha de jerevana le entana rehetra hoe landaty izy sa tsy landaty lasa fanariny eta Madagasikara zany misy contrôleur de commerce nke hoe ary afaka tokony ampiasainareo nke reny sa tsy hainareo koa mampiasa an'reny na iny reny olona mianatra de ny fantaniko apetrako zany de hoe naninona ny tsy asesy daholy ny grossiste na ny mpivarotra sy ny anana rehetra hoe aiza avy no landaty de tsy azo amity reny de raharana na saziana zay mivarotra an'lizy zany ao anatin'izay fa ny vary teny indray de hoe lefa tsara le anana kely izy de nidorana le izy avy eo fa le olona efa narary efa nivalana efa inona le olona efa miditra hôpitaly médecin après la mort nke zany eo koa ny misy ny fanabeazam-pirenena izy moa de tena mahazo foana amiko faniry satria io ny fototra ny fampantroana io fanabeazana io zay tena potika amin'izao fotoana zao de jereo zao ny vacation sy ny subvention mbola andresa zao de mbola mitombona ny teneniko mandraky ty androany ny mpampianatra sy ny mpandraraha zao be da be tsy ny alema ihany ny alema zany de tsy retin'ny grève zareo fa be da be ke zao ny mpampianatra tsy mety tsara ny BPC amin'izao fotoana zao satria nahoana tsy azo ny vacation any ny subvention de manirika andraikitra indray le ministre ny fanabeazam-pirenena ao anatin'le manakorotanareo manakorotana enao nke zao no mitondronareo de airika foana vile izy any amin'ny olona hafa le izy airika any amin'ny draine na any amin'ny Cisco airika any amin'ny zapy de ifanirika eto nareo nke no tompona andraikitra nareo no mitantana rehefa nareo no mitantana de ainareo no mandamina an'izany fa hoe misy fikorontanana anao de alaminy le izy zay maministra anao nke inona maministra anao ary ny ministre zany nke de zany migerer conflit anao manome vision anao ary résultat no tokony ho tadiavinao hoe tsy maintsy milaminy ity fa iza tsy misy milama mihitsy nke zao amin'izao fotoana zao ary zao nke faniriny io vacation io sy ny subvention tsy vitany hoe tsy azo
fa samy hafa nge ny vola azo ny mpampianatra sy ny mpandraramin'ireo misy zao 86 000 ariary no azo no ohatra misy any amin'ny distrika hafa 40 000 ariary de tesa ny mpampianatra nefa mpampianatra mitovy zao samy mitsara le izy fa manina natao mizana tsindrinila le izy de zao ndray zao hoe avaty ao bon de caisse maka an'le vacation nefa faniry le bon de caisse misy tsy misy trésor ny commune na ny district de lasa lany fotoana ndray zany le mpandrara sy le mpampianatra sy lany frezy sy lany fotoana ho any amin'le district hafa ilahatra araka vola any amin'ny trésor satria natao bon de caisse le izy aiza ny faiza mitantana amin'izany voanaka zany nareo manahira lasa miteraka fahasahiranana ho an'le mpampianatra zany sy le mpandrara le procédure ataonareo anatin'le zany hoe micompliqué zavatra foana zany nareo ohatra zay koa natao amin'ny mpampianatra mpikaroka asaina mankary amin'ny CGPIR poste andro izy no milahatra maka ny heure complémentaire nefa nge efa ny créena manana compte bancaire daholo nge reo zay ny takina efa foviny zay de maninona raha fizerisena any le heure complémentaire ny mpampianatra fa de efa manana compte daholo reo any amin'ny banky de mbola asena milahatra any amin'ny poste de filaharam-be faniry ray andro nefa vo azy le vola de verisena ry amin'ny abanky teny gera izy de manao asaro zany hoe misy zavatra manjavozavo misy zavatra tsy mety eo sa misy commission ave eo azo any amin'ny poste sy maro isan-karazany any de ny bourse koa de ohatra zay compliqué na foana zany le izy fa tsy fanatsarana no ataonareo anatin'izay de tsy mahagaga fanera grève daholo miseho daholo zao fitakina maro isan-karazany zao na mpandrara io na fonctionnaire izy io na izy io satria tsy voafetsony le fitatahana mpanjakana satria natarany ny karama na tsy azo le karama dia tsy maintsy mitaky aloha le olona de tsy maintsy migrefy de zay hoe vo azo le izy nefa zoany nge zany droit nge zany de ahoana no atao an'izay zany le izy zay zany anisan'ny tena manahirana eo koa ny resaka recrutement de manamaly moa le ministry fanabeazana namaly ao MSE député marina izy ny tena ary zareo nge tena hoe marina foana marina fa tonga de vao eo le olana tsy manamba olana nisy ny recrutement ohatsy izy faux contrat naiky ny ministre ny fanabeazam-pirenena zany nge hoe tsy miteniteny foana za matao miteny voafiako ny zavatra teneniko ary manana ny information io raha resaka toekarena io raha relation internationale io raha resaka social io na politique io raha ny tenako manokana faniry de tsy miteniteny foana ao anatin'izay ary zay ny angatahako foana hoe andao tsika hiadevitra reo membre ny gouvernement reo ny premier ministre reo andao mba hiadevitra efa nanao défi tamin'ireo nge sa fa naray ary ministre tsy sa maray latabatra amiko andao tsika iresaka momba ny fanabeazana inona ny olana inona ny vaolana zany ke tsy anaikitra anareo andao tsika iresaka momba ny angovo inona ny olana momba ny énergie eto Madagasikara andao tsika iresaka momba ny toekarena amin'ny fitantanam-bola fitantanana mpanjakana zany daholo nge ny firenena mandroso faniry ny mpanao politika de ny adevitra no afahana maka hevitra de iny no andraisana action nge le hevitra zany ke natao hoe fitantanana avy amin'ny hevitra no akanany vision iny nanaovana ny stratégie sy ny action fa nareo sady tsy manan-kevitra tsy manana idéologie tsy manana etika tsy manana fitiava-tanindrazana normal raha tsy misy action anatin'le mbola miinvité ray androany zay sanareo membre ny gouvernement andao hiadevitra amiko tsika ho anarena tsika ny firenena ahafahana manoro anareo mifanoro tsika ao anatin'le izy rehefa misy hevitra roka tsara de raisiko le izy de rehefa misy hevitra tsara koa omenay de mba raisina izy fa lasa décision unilatérale no ataonareo zay tianareo any no atao rehefa midona amin'ny téléphone nareo nga Madagasikara nareo reny atsika menakavy nge ty jerevo ny mpanohatra any ivelany jerevo any France io moa zany de hoe reny malalatsika ao anatin'le jerevo iny nataony Macron
resy izy tamin'ny fifidianana sosolo mavavoaka sy any natsony jao mitarika politika rehetra na ny mpanohatra io na izy io de nanaka ny hevitra izy de ny aino izy de miaika izy zay tsy netiny nataony ao anatin'le izy de manitsy izy tavavoaka ny olona zany natao hoe demokrasia itsika rehefa mipetraka talohan'izany ny fihavanana sy ny fampianoana sy ny teny fampiarana ny malagasy na demokrasia voalohany faniry efa nitaolo malagasy tamin'ny fahampanjaka de efa nisany hoe teny fampiarahana zany ao anatina fiarahamonina fifanampiana sy ny firalahina sy ny fampianoana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka sy ny ray aman-dreny zany natao hoe demokrasia de mahazo miteny daholo na ray aman-dreny io na zanaka io na vaiza izy na vaiza zany ao anatin'izay itsika ny tokony mafia an'izany nefa zao lasa jadona misy eto amin'ity fireneny ity de tsy mahagaga raha tavaratsaka tahako zao zany le firenentsika ao anatin'izao de hoe anao hoe tena sa ianao sa za efa amin'ny teny fa sa matoa sa mijoro manao teny ohatra reny de fantatro ny zavatra ambarako ary fantatro ny marary ny vahoaka de marary ny vahoaka no hoentiko ao anatin'le izy zay madéputé ary noentiko teo tsona mbo manarina zay na voafidy ihany fa tsaroa fa député de Madagasikara ny etaetany vahoaka rehetra zany no noentiko tao na de tsy ampy ary le 5 minutes tsy ampy ho anahy zany ao anatin'izay fa mangataka androany mbola hevitra be da be no tiako mena de ataontsika no fasafasy na prime ministre io na ministre io zany iresaka amiko mba ho hita amin'ny vahoaka hoe ahoana iza no manan-kevitra ary iza no mitondra ny feo amin'ny vahoaka iza no mahay sy mahalala ny marary ny vahoaka ary iza no manan-kevitra ary iza afaka hitondra nyity fireneny ity zany de aleo vahoaka ny tsara ao anatin'izay efa niresaka an'izay ihany ianao satria fiainam-bahoaka le izy député Totsoandriamampandry adevitra be am'izao fotoan'izao ny amin'ny hoe hiakatra ny viditsolika ary eo ampiandrasana moa zany rehetra hoe rovina niteraka mbaty be voka momba n'ity viditsolika ity ny aona tamin'ny ministry ny angovo ianao de nahitsy fitenenina mihitsy mikasika an'iny hoe niakatra ny vidin'ny barila zao vao mikoropaky tsika fa tamin'ny barila nidina roa taona an-tsesy hoy ianao dia tsy nandraindraikitra ny fanandrifian'izay le fitondram-panjakana zany adevitra be am'izao fotoana zao miezaka mitondra fanazavana ny masa miezaka mitondra fanazavana ny mpanohana ny fitondrana tsy ahita tena mbola mangina am'izao fotoana zao ministeran'ny angovo de ny vaovao reny rentsika any ambadika any hoe mbola mandeha ny fifampiresany konokononina any le izy fa mbola miaino anatin'ny vaovao onoony le vahoaka malagasy ary efa karazany efa fiomanana ny am'izay mety ho fiakaran'izay kosa nefa ny an'ny UCTU ny UCTS ny amin'ny lafin'ny vidim-piainana sy ny sisa zay efa tombana maro ary ny économiste mahita an'izay rehefa miakatra ny solika mazava ho azy miakatra manaraka an'izay ny lanjam-bidim-piainana zany ianao raha teo pahay raha teo karena député Totso izy ty moa zany efa nresahako foana ty na eny amin'ny assemblée nationale ty na eny amin'ny haino manjery maro isan-karazany de mbola miteny any androany hoe io fotinareo ireo raha gravy ny fitondram-panjakana zany ny tsy nanaraka ny fitsikevany ny vidina petrôla sy ny solika iraisam-pirenena fa arakaraky ny fidina ny osiny baril iraisam-pirenena zay ao anatin'ny OPEP no mametra an'izay no tokony anatanteranao zany na miakatra na midina ny vidina solika ao amin'ny firenena ray zay no tokony to rehefa nanome an'izay sosikevitra zay sa ary ny solika ny petrôle io efa nienatra any amin'ny $18 $20 de tokony na ena tahaka zany zany io vidina solika io faniry tamin'ny eritaona tamin'ny roataona fa nanina tsy navela mba nigoka izany fidina ny solika zany ny vahoaka malagasy nga de tena atao tena ho any amin'ny tena farahidiny io foany ty vahoaka malagasy ty fa le tsika tsy nahetsika tamin'io nanomboka 2019 2021 efa ataon'io tsy nietsika io vidina solika ny essence 4100 ariary ny gasoil 3400 ariary ny pétrole 2130 ariary nijanona teo foana io nefa efa nisy nidina be io efa nidina hatrany ambaniny $20 ho io
$18 zao efa mananontany izy zao ny amin'ny $100 efa $100 mihitsy izy mahery ary a de eritreto hoe io solika sy pétrole sy gasoil io zany ny gasoil tokony io essence io zany zao faniry tamin'ny taona tamin'ny taona na io gasoil io tokony efa nisy hatramin'ny $2000 tany ny litre raha nanaraka fitsingevan'ny baril ny pétrole isika tokony nisy hoe $2000 tany ihany na $2200 fa nahoana najana tamin'le $4100 foana e na najana tamin'le $3400 foana ny gasoil e fa nanelona zany de tena hoe fitiavatena nataon'ny mpitondra e zany nefa raha ny ena zany a de mba ny ena daholo na facture na jiramary misy fiatraiky ange zany e nalohan'ny olona mba ny ena ny vidim-piainana ny ena ny frais mba ny ena ny vidina pièce mba ny ena ny vidina vary ny legioma mba ny ena fa naninona le vahoaka tompoko de atao tena hoe iarany mafy sy tsendrasoina foana hoe ity vahoaka ty e nefa reny zany natao hoe opportunité mbanafahana nampifaly sy nijery masoa amin'ny vahoaka nampirevony vahoaka zany tao anatin'le izy fa ty tena loatra nareo zao nareo kendaroroka zany ao anatin'le izy e efa miakatra zao le izy de eo voatery satria zao ananany compagnie pétrolière tsosa ny fitondrana nge am'izao zao faniry e de tsy voalohany izy eo amin'ny $1200 milliards eo zao ny vola ananany reo tombotsolika mpandrarareo an'ny fanjakana am'izao fotoana zao vola de vola nge zany e de zao nefany aiza mbola adoavan'ny zareo etra ao anatin'izay tsy possible zany aloha aloha le volan'olona nefa aiza no fomba adoavana an'izany faniry aiza de tsy maintsy atao zao de tsy maintsy maka any banque centrale andoavana tsikelikely an'izay nefa vola tokony anaovana zavatra avy zany anarenana ny firenena anaovana foto-dravitra asa de zao de zay le hoe tsy mety io subvention atao io tsy mety io e ary ny mpamatsy vola mihitsy no nametraka hoe tsy azo ataonareo zany de zao a de manirika ndraikitra foana zao no atao lasa hoe ny douane eny ny mpiasan'ny douane ndray zao a no lazaina fa mampisy ny délestage zany a am'izao fotoana namalo zareo ka fa tsy zareo mihitsy nanao an'io anao réquisition avy anao de directeur régional nasianao manao réquisition monsieur le ministre tsy mahay administration publique anao a ianao tokony anao soniany zany hita mihitsy hoe tsy mahay mitantana fitondrafanjakana manko zany mpanjakana zay indrindra tsy nanao gestion publique zay natao ke mba mianara ihany mba mianarana nga zay vao tokony hitantana ny afirenena adalana ve nianatra 5 taona miasa nanana nakatrakefa 5 taona zay zay voasamanao politika zay voasamanao député tsy adalako ry izay fa mba mianarina reo mbola tsy tara zao ndatanao miverina tsekoly a de meo an'izay mahay azy nidonana ny firenena fa mijaly le vahoaka e tena mijaly le vahoaka zany a ao anatin'izay de zao a kendaroroka am'izao ary za mbola miteny ihany e raha mampiakatra an'io na de ariary zato fotsiny ary de tsy zaka ny vahoaka malagasy tsony zany faniry a tsy zaka zany vao miakatra io tady teo zay vao miakatra ny solika de tsy maintsy miakatra ny vidim-piainana rehetrarehetra ny vidinentana rehetrarehetra ny frais maro isan-karazany ny vidim-panafody nina zao rehefa tsy zaka ny vahoaka tsony ny asa tsy misy de ho aiza le vahoaka de zavatra atao zany zao a de zay tsy maintsy any amin'ny resaka politika monétaire aloha no atao ny sady bolatsika ambany ampiakary io efa miako vahaona nareo ahoana ny fomba fampiakarana ny sady bobolany ariary efa miako lesona nomeko teto zany hoe inona avy tadidiny nareo gambreny mamokatra anatiny a de manondrana mimena na totaram-pamena zany a ny fampikarana anatiny ny tatsa sy ny mpamokatra nomena ny rapatriement de devise ny fidiran'ny tourisme eto ny fidiran'ny mpandrara vahiny managana orinasa be da be reny volamena aondranareo atsokosoko reny ampidirany a any amin'ny tahirim-bola de miakatra ny devise ao anatin'izay sationany zany mampiakatra ny ariary zay tsy maintsy ataonareo aloha anatin'izay nefa efa tara loatra nge ao anatin'izay
dinona koa ny tokony totao am'izay tokony mijerinareo rehefa miakatra eo a jerevo le majorité le maronisa inona zao mba mesure d'accompagnement na filet de sécurité nomena ny tatsasy ny miasa tena e karaha karaha manimpiasa-panjakana efa nampiakarina kely nefa tsy mavita koa reny raha oharina amin'ny vidim-piainana fa aiza ny fanampiana ny secteur informel zay miasa ao anatin'ny raiky vahoaka marobe ny miasa tena ny tatsaha tokony misy zany a natao hoe mesure d'accompagnement na filet de sécurité zany a atao am'ireny zany zao de anisan'ny tokony atao zany ao anatin'izay fa zao a de tena amiteny a tsy maintsy tsy anaiky misy ny pétrolier raha tsy an'olo nytrosana fa zao ke zao efa ray volana latsaka nanao négociation zareo fa tsisy miabotira le izy tsy tanao mihitsy ary normal ary tapohan'ny tampoka manko izy io député raha sanatry ny vavaladingela mo hoe tsy anavatra tsony Ny compagnie solika ny compagnie pétrolière reo de oaizitsika na ny groupe alefa any amin'ny hôpital ho an'ny marary sy ny karazany ary ny orinasa tsy miodina tsony ny olona zany de tsy mandeha miasa tsony andeha bus andeha tomobile oaizitsika ny solika ke no hitarafana no fampandehanana ndraraha ao anatina firenena anankiray singa ray lehibe de ny tokony atao zay efa nanome vaholana ao anatin'le izy tsika manana ny be milangy e tokony ny trandrahana nge reny e ny tsy miroro e exploité reny asiso centrale thermique ao anatin'ireny manantsika eto a pétrole trandrao reny manana full loritsika eto trandrao reny raha naka ny tenina zao nanomboka tamin'ny 2019 2020 efa nitsangana zany efa nigokana zany tsika ao anatin'le izy fa io raha mbola manafatra foana zany tsika efa hitantsika zao zay le hoe averika tokony mi-anticiper gouverner c'est prévoir raha itsika zany ny trandraka ny solika atao anatiny manana pétrole tsika naompana tamin'izay ny fotodrafitrasa afaka niaina ny getsika de tsy manafatra solika tsony e sady mora l'izy zany a no mamokatra tsika de ny olona indray a no manafatra solika eto amintsika de mi-exporter tsika de manambola be tsika de miditra ny devisy de miaina le firenetsika ao anatin'izany e zany ke tokotokony ataon'ny mpitondra fanjakana e vaholana goavana be zany zay tokony atao ny panneau solaire efa ny tena hoe asio isa-pokotany isako ny commune ny distrika ny faritra zany reo rano reny rano be da be reo efa nasoavin'Andriamanitra manokana ny firenetsika manana reny rano reny trandrao reny asio bassin de retenue reny de exploité reny a de mahazo rano madio daholo ny olona na ny any atsimy io na avaratra io na andrefana io a na tsy nanana io e io volan'ny téléphérique io ampiasa ao anatin'izay sy ny fitrandrahana ny arenakibony tantsika sy io pétrole zay misy eto Madagasikara io tamin'ny andron'ny filohantsika nge de efa niteny e hoe misy an'le be milangy ny tarika maleo de efa niteny foana hoe rovina no hitranga rovina no tonga be milanga fa tsy ny anona nge le izy e afaka nitrandratsika daholo zany reny rehetra reny fa zao tsika ny sanda ny ariary efa tena mitotongana ambany de ambany nefitsika hividy barila ny pétrole zay miakatra ny volan'ny compagnie pétrolière tsy voaloha ao anatin'izay aizytsika zany amin'izao fotoana zao aizytsika zany amin'izao fotoana zao tsy afaka tsony e entre l'enclume et le marteau zao ny fitondram-panjakana satria ato ny vahoaka ato zany ny compagnie pétrolière samy manery azy tsy tantsony zay atao satria nahoana ny fitondrana tsy mahay mitsinjo no avy zay zany l'izy tsy mahay mitsinjo no avy ny fitondrana io raha ampiakarinao io solika io de mikakeka ny vahoaka ary tsy anaiky an'izany ny vahoaka nefa io koa rehefa tsy jerevanao rehefa tsy alohanao ny trosa vola be zay nyteneniko teo ho an'ireo compagnie
pétrolière reo a dia ndraindraiky tsisy ao anatin'le izy de hoaiza ny fitony trapanjakana le firenena mbola tsy mahazaka tena ny firenena tsy mahazaka tena ny sany-dambola en plus mitotongana ao anatin'le izy ny vidim-piainana miakatra ny vahoaka sahirana fa efa mividy ambany de ambany kedarorika zany ny fitonana le karama tsy mahavita tsy mahavita tsy milahatra n'le fakaran'le ny asa maritra tsy misy tsy menao jiro izy tsy menao fahazavana ny olona de tapaka lava rano fisotro zay tena ain'olombelona tsy menao de tapaka lava aizay lasa zany rehetra zany avy eo ho anay mpampandinika fiarahamonina sy ny toe-karena sy ny comportement ny olona sy firena de ho zay hoe tsy miteraka zany raha miakatra io de miteraka zany amin'ny atao hoe fipoahana ara-sosialy na explosion sociale zay no atao ran'ny mpitondra satria mba mety misy conscient eo mahay no mitena azy hoe hoenjany ity de matahotra tsy afaka ntsony izy ao anatin'le izy zay nge hoe mba inoa zay efa firy taona na mevahonana ho an'ity firerenetsika ty na lafiny araka hoe toe-karena io na resaka angovo io na ny fampianarana io na ny arenana kibony tany io fa raha haitsika ny tantana ny arenana kibony tanytsika tsy nalefa antsokosoko haitsika no nitsinjo lavitra amin'ity resaka solika ity satria manana pétrole tsika raha haitsika nametraka ny fotodrafitrasa nametraka le centrale termika betabe reny tavavoakatsika faniry zany ao anatin'izay ya mazava tsara mihitsy zay misy moa fomba fijeriny olona sasany misy ny amin'ny hoe de oko zay ty resaka hoe vaolany toloketry satria fanjakany efa tsy entsony reo fa conscientiser vahoaka mpafantaro azy amin'izay ny zava-marina sy aina satria efa akaiky le fotoana mba halalany marina amin'izay tahaka n'le nambarany namantsika avy any Ambohidratrimo manala teo fa angambany ho resahantsika député Tojotsoro satria anisan'ny mahazatra moa am'le 10 minitra farany rehefa miaraka aminao le tsotra teny tsotra fo sady mazava efa mazava tsara daholo le adevitra nentinao teo am'le resaka gouvernance fa mbola misy gouvernance locale mila resahana mihitsy ny fitantanana anatiny zay mety mahafa zay adevitra zay député Tojotsoro satria zay ny resaka resahanao zay administration publique zay ny resahanao rehetrarehetra zay gestion na affaire d'état zay ny resahanao rehetra zay comportement na mpitondro zany fa misy gouvernance manana problème de gouvernance misy tsika député Tojotsoro de angatahana aminao mihitsy amin'ny mampandinika fiarahamonina anao ao anatin'ny TFM tsotra fo sady mazava mba tsara ho raisin'ny mpiaintsy ny mpanaraka atsika zany ya ny ambaranitsika azy moa zany de le 10 minitra farany le tena nisan'ny tena tiany vahoaka mandray stylo daholo ny olona hoe zay mihitsy hoe tena itiavanay anao tsy faneo io le faneo kevitra ozy ny olona fa le am'le faran'le ataotsika amrana ohatry zao le 10 minitra farany zany le hoe TFM teny foy sy mazava ka manontany moa zany hoe inona ny tena hoe razoko sany le fantany hoe inona atao hoe gouvernance locale ny gouvernance locale zay zany raha fitenina amin'ny matera ray mihitsy zany raha ohatra hoe ampianarina faniry 10 minitra moa nomena ao anatin'le izy ary hitako mandray stylo mihitsy atsy koa ny foloan'ny jeune ary any toliara ao anatin'le izy ka tsy maninona ny aho de omeko ampitiavana ana ary iangany hoe tsy nivoaka ihany no andray penina sy ordinateur fa ianareo mpitondra parana tanteraka de mba raisa penina fa tsy mamenatra zany satria fianarana foana ny fiainana ao anatin'le izy ary mifampizarytsika satria samika malagasy ary firenena iombonana ao anatin'le izy gouvernance locale zany rehefa mitentsika hoe gouvernance locale dia ny fitantanana ny fotony zany zay misy olona mpitarika misy institution zany ao anatin'le izy zany hoe ohatra hoe ny commune zao ny commune zany de anisan'ny sehatra ray lehibe ahafahana mampandroso azy le gouvernance locale satria anatina commune zao dia misy ny maire zay mpitantana sy ny mpiara-masamba zany reny zany le atao hoe autorité locale de ny gouvernance locale zany de hoe fomba fahaizana le maire sy le mpiara-miasaminy zany mitantana le commune zay misy azy kanefany tsy vitany rery le fampandrosoana ny any fotony fa tsy maintsy miaraka izy
am'ireo acteur be entité rehetra zany a ao am'le commune ny faritra zay misy azy. Any Suisse zao, any Allemagne matoa mandroso Suisse sy Allemagne de tena miompana kokoa izy a am'le hoe gouvernance locale satria omeny sehatra bebe koa ny atao hoe décentralisation. Zay mihitsy saika anontaniako. Ary mena tena hoe fahefana be izy a mena ny moyen le anifotony zany a ao anatin'le izy de gouvernance locale zany am'izao fotoana zao misy zany a le atao hoe SLC na structure locale de concertation. Anisan'ny nanao an'io hevitra io faniry satria efa bentana hevitra ny tena koa anatin'Antananarivo renivohitra tao anatin'izay a de io SLC io zany a dia ireo andian'olona société civile ny solitenan'ny secteur privé ao am'le anifotony. Eo ny ampanjaka maro isan-karazana zany a dia reny zany no anisany no manampy sy manao tombana zany a ny fitantanana ao amin'ny commune. Zany hoe manao évaluation zany zareo a de manampy. De am'izao fotoana koa zao a misy zao ny atao amintsika le hoe IGL, le indice de gouvernance locale. Zany hoe misy karazana scoring zany ao a manao auto évaluation le mpitondra ny commune ao anatiny de reo SLC reo koa zany a manao ny évaluation. Fa izao ahafahana manampy ny commune zany atao izy fa izao zany le olana le SLC zay ny mpipetraka zany a sy ny ao anatin'ny commune de atsyampy ny fanofanana zay nomena azy ahafahana migouverner satria zay le hoe gouvernance locale. Gouvernance zany afa miverbe hoe gouverner hoe migérer anao a conduire anao a mitantana zany anao a ao anatin'izy ny fanofanana zany tsy ampy tokony izy ny fanofanana zany a maro an'ny bentanàna sy ny mpiara-miasa aminy a sy ireo entité rehetra acteur rehetra zany a ao anatin'izay satria ny gouvernance locale de tsy vitan'ny miararery ny fitantanana fa tsy maintsy misy ny fandraisana andraikitra na hoe participation ny population locale zany. Zay zany a anisan'ny voalohany fandraisana andraikitry ny tsirariavo zany a ao anatin'le commune na faritra. Eo koa le hoe tamberina andraikitra zany hoe rehefa hitantana zany ianao de tsy maintsy ampahafantarana ny vahoaka ny zavatra atao. Ohatra hoe any amin'ny commune zao a de tokony asiana affichage ny budget communal mba hitan'ny vahoaka eo zany. Raha anao zao ohatra izy de tia ny vola miditra de zao ny hetra de tia vola mivoaka de zao ny hetra lohan'ny olona zany a de tokony ho fantatry olona hoe iny hetra iny de anaovana commune iny avy eo. Tokony nanaovana foto-drafitr'asa zany reny. Ohatra zay kokoa zao a ny subvention. Mahazo subvention daholo ny commune rehetra eto Madagasikara avy amin'ny fitondram-panjakana de tokony hazavan'ny olona fa tsy ny maire ihany ny malala sy ny mpiara-miasa aminy hoe inona le foto-drafitr'asa atao am'le subvention atao. Le hetra zay lohan'ny olona ao anatin'ny commune makaiza iny anaovana borne fontaine ve iny anaovana lalakely ve le izy sa anatsarana ny EPP ve le izy satria mbola ao anatin'ny commune ny fitantanana an'ireny EPP reny. Zany hoe ny gouvernance locale zany dia fahaizana fitantanana ny service rehetra zay misy ao anatina commune anankiray na CSP io na école io na foto-drafitr'asa io na service ao anatin'le commune ary a de tokony misy satisfaction na fahafapohan'ny vahoaka zany a ao anatiny. Fa ny vahoaka tsy maintsy mandray andraikitra mandray anjara biriky zany a na amin'ny hevitra io na amin'ny fomba fanampiana ny commune zany a ao anatin'izay. Zany hoe les participation io zany a anisan'ny zava-dehibe ny transparence ny mangarara zany a dia tokony isy ao anatin'izay satria ny tanjona zany a de mba ho performant mba ho performante zany a le commune le anifotony zany a ao anatin'le zany hoe raha tonga na commune anankiray zany ianao a de tonga de voaray ianao a mazava tsara daholo a ny fomba fitantananao zany a ao anatin'izay a de afapo daholo ny olona am'le hetra zay alohan'ny olona ny fidiram-bolan'ny commune de reny nanaovana ny foto-drafitr'asan'ny olona zany a de mahazavan'ny olona hoe le hetra nalohako ohatra an'izao zany le hetra trano na hetra tany sy ny hetra maro isan-karazany de mazava tsara amin'ny affichage hoe nanaovana an'izao rehefa mazava ny olona ke zay de mahasoto ny olona mahasoto ny olona zany a mandray andraikitra sy manampy ny faritra zay misy azy. Zany hoe io gouvernance locale io zany miainga amin'io zany anifotony io ny fomba fitantanana rehefa tsara tantanao ohatra zay daholy
ka misy ny fanampiana ataon'ny fanjakana sy ny fanofanana ataon'ny fanjakana am'ireny commune isa-paritra rehetrarehetra reny a dia bien gouverné zany a tsara tatana ny firenena anankiray zay zany anisan'ny zava-dehibe zany a ao anatin'izay gouvernance locale zay zany a zany hoe tsy maintsy impliqué ao anatin'io zany a ny vahoaka ao anatin'izay de tsy maintsy etanina zany ny vahoaka resena lahatra mba andray andraikitra farakininao amin'ny bentanana rery sy ny mpiara-miasa aminy ny fandraisana andraikitra dia tsisy misy a fampandrosoana any fotony ao anatin'le zay zany ny fehany fa mino fa linona de linona reo anatin'le sa mbola ovelarintsika zay amin'ny manaraka fa mifanarahantsika sy hainao moa am'raiky be folo sefany a pile mihitsy zao a na am'raiky be folo sefany a fa dia mametraka ny veloma finaritra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ny tena koa mirary soanareo mirary faombiasana ho an'ny vahoaka marina fa tena mafy ny fiainana fa ny zany naty zany izy dia aleotsika hifanampy hatrany a aleotsika hifanampy aleotsika hifanome hery ary aleotsika hifanome hevitra foana fa raha mbola tsy mandray ndraiky sika raha mbola tsy manao ny hevitsika sika de vao maiky ty firereneny ty zany a hivarina tena hoe anaty antsana ao anatin'izay koa dia mampanantena ny vahoaka aho fa raha izamy manokana dia mijoro hatrany anampy ny vahoaka hiaro ny vahoaka ary hitondra ny vahaolana hatrany ho an'ty fireneny ty a satria firenena iombonany ity a ary ny a vahoaka aloha no jereko ao anatin'izay a rehetra izay koa dia hotain'Andriamanitra ny a isika rehetra ary dia manentana androany sao de ho adintsika fa rapitso misy didipotra fao be eny ambo manarina zay iarahana amin'ny tenako efa manarivony izy zao a ao anatin'le izy a de rapitso amin'ny enina maraina no manomboka eo amin'ny QG eo ambatolampy ambo manarina le izy zany a no atao a maimaimpony zany a ho an'ny vahoaka na izy na iza na amin'ny atoko izy na iza na finoana izy na iza na fotsy izy na mena na manga izy na mainty na marron dia tsy manavaka ao ary tsy vitany hoe maimaimpona zay dipotra zay faniry fa mahazo malabary daholy ny zanaky nareo rehetra ny zanakareo zanaka ihany ary mahazo kely aloha daholy zany a ny olona rehetra ao anatin'izay izy ty moa tsy vao hoe tamin'ty tetony ty a fa isa taona alohany nahasolo-bavomboakary de fa nasiky foana zany zay a fa de atsaraintsika fa mba hiangaviantsika mba ho tonga maraina satria manarivony zany a dia rehefa taritsika de manjary milona be zany a le izy a faraka ny fiasantsika moa dia atao manara-penitra tsara izy zany ary tsika dia ara-potoana hatrany a araky ny toky a zay fanomezana ao anatin'izay a rehetra zay ombatsika Andriamanitra makasitraka katopolahy makatelona tompoko vavy eny ary de misaotra ny député Toditsoandriamampantsika tamin'izay fivahinianany fonjafonjan-kevitra matevina ihany netiny tamintsika teo a ny zava-misy eny amin'ny boribory tamy misy azy a ny fanio-kevitra zay aniona ny tamin'ny gouvernemanta ny tontolo ny solika ihany koa ndresany a de ny resaka fampahafantarana zany a ny hoe gouvernance locale araky ny nambarany tamintsika teo efa hiditra ny namana tony zany a satria avy any ngatsimo izy tongeto zay koa ny fandaminana raha ty miaraka amintsika eto zany mampandroso vahintsika mamesehatra ho anrehetra satria samba mieritreritra fa te hitondra fanio-kevitra daholy a ao anatiny zao zava-misy eto amin'ny firenena izao isika moa zany ny fotoana mandeha ihany a de miezaka ny mame ny adevitra ao anatin'ny minitra zay azo gerena zany rehetrarehetra zany isika zany nietrehitra hoe nisy adevitra tokony ho resahana ihany a de raha efa tsy vitatsika androany de hosotomitsika manaraka satria mbola miazakazaka be ny raha-pirenena am'izao fotoana zao saiky resaka am'lay convention multilatérale mikasika ny hetra
satria tamin'iny de hoe anao sony ihany zany Madagasikara dia miditra am'izay fanaovan-tsony izay io de misy an'le renseignement zay eo anivony resaka fiscalité izy ty moa zany resaka fiscalité internationale zany mba hahafantarana zany am'ireo mpitsoka etra sy reo goaibe zany zay tsy vitany mitsoka etra fa anisan'ny mambotra ihany koa ny firenena anankiray satria vola hiditra tokony ho ana firenena anankiray kanefa tsy tafiditra le izy mbola ny azo sonena teo Madagasikara kanefa de efa nanaiky zany fa hoe anao sonia an'le convention multilatérale zany mahakasika ny tontolon'ny etra io moa zany de fifanankalozam-baovao de saika resaka an'izay satria matetika ny tenako sy député fetrarala am'zafimbololona no nanaitra sy ny resaka am'izay hoe ataovy io fa anisany hampidibola Madagasikara ihany koa ny fahazonana an'izay renseignement zay satria eo amin'ny firenena manodidina ny 100 eo zany no mpikambana ao anatin'izay ary ame an'izay fizaram-baovao zay amin'ny iza no olona zay avy any Madagasikara mitsoka etra na mampiasa zavatra any amina firenena anankiray sy ny sisa satria marobe le izy ao anatin'izay dia hoentsika fotoana manaraka zay satria hitranosiny Madagasikara zany akoatran'izay ity resaka zava-misy any Grande-Bretagne ity zany io de misy fifandraisany foana misy fandinihan-javatra zay tokony ho saitsain'ny Madagasikara anatin'izany ny am'le hoe rehefa tsy mahavita rehefa mahatsiaro satria be loatra ny scandale ny Boris Johnson dia niala ny alany daholo ny ala azy daholo zany ny akamarony tao anatin'ny membre ny kabinetrany ary tezitra taminy ireo solombava-moaka conservateur reo mpitatana conservateur de ny aneriny zany nanaja teny izy de hoe hametra-pialana tsy ho mpitarika ny conservateur ary tsy ho premier ministre de zao zany am'izao fotoana zao zany ny vaovao mandeha de hoe efa misy zany solombava-moaka zany zay lehibe any vaomera ny diplomasia eo anivony zany anteny mera ny Grande-Bretagne zany maniry ny ho prime ministre anglisy fa mandeha zany adevitra zany hitatsika am'izay le izy fa asana hoe tany mandroso de mandroso ny fandroson'ny olona de tsy problema ho azy mihitsy mametra-pialana ary tsy misy inona moa zany hoe vesarana fanenenana ary tsisy grand dossier ny akamarony aloha misy any ny akavitsiana moa zany fa tranquille en conscience rehefa mametra-pialana fa asany atsika zany hoe inona mbola mahatonga le fa tsy tafavoaka betsaka ny scandale betsaka le tsy fahaiza mitatana betsaka le fanitsahana lalàna kanefa arakaraka ny fahabetsahana zany rehetrarehetra izany mampifikitra n'le mpitondra eo am'le toerana saiko resantsika zay kanefa no fotoana mandeha ny namantsika zay ivahiny araka amintsika Tony Kael de efa voneto de rapaitsika avy antoliary izy miazakazaka eto mpitarika fikambanana izy indraindrindra reo sehatra tsy anasa mpitarika tanora ihany koa miarahaba Tony miarahaba namana faniry ary miarahaba team koa tsatsiny 20 taona tena kokoa ary zany 20 taona zany naharitra zany ary efa manana tsaike efa miraharam-pirenena tena ankafitsanana président Ravalomanina satria zany 20 taona zany tena olo efa ela nihetezana ary mahalala zavatra bebe kokoa amin'ny raharam-pirenena eto Madagasikara de mirary fiarabana ho an'ny team aloha satria tsatsiny anniversaire ny faha 20 taona izy de miarahaba koa ny vahoaka malagasy sy ny namana any ampitandranomasina enao moa zany anisan'le nisafidy ny hivahiny enao koa mpitarika fikambanana mivezivezy ny Toliara de miakatra de aty Antananarivo de makany amin'ny faritra hafa ihany keo anao anatin'le mpitarika an'le tanora tsy anasa efa voizanao teto nisy fotoana hoe inona mahatonga an'izany fa aloha tonga de andeha lavitra ako tsy fantatro na tsapanareo na tsy tsapanareo aloha aloha de ho an'ny Toliara aloha ko Tony iainany vaoaka efa teto ihany Clovis ny resaka an'io zay mpitarika tanora ihany koa any Toliara any fa eo anivony tanora tiako Madagasikara ianao moa zany fikambanana hafa mihitsiny zany fa na izany naty zany ary amin'ny maha-olotsotranao tanora anao inona ny zava-misy aloha ho an'ny fiainana ny Toliara mba tantarao vaovao mafana aloha zany Tony oui merci Faniry zava-misy ao Toliara aloha am'izao tena henjana tena henjana zava-misy ao Toliara satria miakatsy zavatsy rehetra ao Toliara na PPN zany na resaka essence zany na tsy fanjam-pialemana zany rasy aloha essence amin'ny ahoana moa essence misoloka
nareo mividy amin'ny bidon sa mividy iny na mividy eny amin'ny station. Hafa mividy nga Miakatsy le vidy le solika satria mividy any amin'ny stationnement essence satria tena miakatsy satria eo amin'ny 1 litre zao eo amin'ny 17,500 1 litre fa laha any ambanivohitsy koa i any militsana amin'ny 50,000 francs 1 litre zany niany amin'ny toliara D zany henjana ane zany mbola tsy miakatra mividy solika nefa ty amin'ny fohy be fa ny anareo tany efa nisy an'izay efa niaina an'izay miakatsy ana toliarana amintsika miteny zao zaka ny olona ve zany tsy zaka ka tsy zaka zay mihitsy zany mahatonga anahy tena hoe ty fa tsisy hevitsy tsony ty raha toliara ty tena miaka satria le izy zany voalohany ireto jirama toliara reo zany laha tena maro tokony hana station manokana station menaka ireo zao lasa mividy eny amin'ny stationnement essence ao toliara de laha vony fo mividy eny re da diritsy ny station essence ao toliara satria ampiasain'ny jirama ampiasan'ny jirama misy koa maheno hoe hiakatsy ny vidy solika misy fa manararaotsy manao stock automatique zany ampiakarin-jalahy am'izay koa le izy misy any ambanivohitsy mivily amin'ny bidon any amin'ny toliara D tatsika hoe any Kiloloaka Fitajevo Amorombe Ambaikily mividy amin'ny bidon de videny hoe 7 000 ariary l'essence au toliara ao hoe 5,500 500,000 oui de avidiny 50,000 francs 1 litre any Kiloloaka na any Fitajevo any amin'ny partie tsisy station reny zay ny zavatra misy ao toliara amin'ny vidy solika zay amin'ny pepene moa fa tsy hay volany fa tsy hay tenenina resaky pepene meo santiona nary aloha pepene zao mitsika miresaky neniko zao satria filohanjirajoely mako niteny teo hoe misy vary faina amin'ny sambo tonga kanefa vomaika niakatsy ny vidy pepene ao toliara vidim-bary zay ohatrina olo kapoka raiky amitsika miresaky neniko zao 800 700 mitapy arivo raika any amin'ny toliara D zay efa any amin'ny 3,000 mahery any ny kilao vary oui any amin'ny 3,000 mahery any ny kilao vary ka tiako volany am'izay zany fa manday miakatsy zany ty raha ampiaina ty namana faniry fa tsy hoe fa tsy manday mizoto sasy ary fa tsy ho hitany vahoaka malagasy tsony zany hoe fihenam-bidy zany ao toliara manahoana ny kojakoja fanamboarana trano sy ny karazany fanamboara-trano mo am'resaky ciment mako fa tsy hay tenenina zany satria ireto karany reto koa ohatrany raha mampiakatsy koa isandera laha mividy ciment anao ataontsika hoe 160,000 francs mara iny amin'ny telo iny mandehana anao fa miakatsy nzay fa sy andozy tombony na hoe 15,000 francs eo zay le vidy ciment zany na resaky fera mbola misy ve ny délestage any délestage tena mbola misy kanefa le DG ny jirama hoteliara fa niova directeur hoteliara fa niova kanefa le délestage hoteliara ao mitsika miteny zao tena mbola tsy hay tenenina namana fanily tsy hay hoe ahoana mihitsy zany ty hiafarany vahoaka hoteliara tsy ao hoteliara ihany fa na ao Tamatavy na ao Amazingana hare telefony zao am'le namako le association nay mako reo misy association nay reo tena manjeky le délestage tena hoe ty délestage ty ary vidy piainana ty zany tena fa tsy hay tenenina satria ireo tompona anjaikitsy ao amin'ny faritra zany tsy mijery hoe ahoana le fandeha le fiainany vahoaka eto zay zany mikasika am'le zavatsy hoteliara namana faniry manahoana ny ianao miresaka tsy anasa de tsy maintsy resako zay manahoana ny resaka asa ho an'ny tanora ahoana inona zava-misy ao am'le resaka asa ho an'ny tanora namana faniry depuis ny fitonja ty Anjirajoely ty tena mampalahelo ny tanora hoe tena tsy anasa satria izy moa teneny iny le tanora zany lasa mamoro asa ho an'ny tenany fa laha hoe fitonjam-panjakana zany hanao ziny na misy raha ataony fa tsy antenainy tanora hoteliara tena tsy manana foto-drafitrasa amin'ny resaky hoe fiankinan-doam-panjakana zany tanora hoteliara tena mampalahelo namana fanily laha resaky hoe
fiasan'ny tanora auxiliaire zany tsy siasa ao. Io tsy tiliara ihany fa na tamatavy na fianaratsoa. Eto foana ary le ohatra rehefa miteny ohatran'izay ianao de le ohatra zany anankiray ohatra. Ohatsy zao auxiliaire ao zao ny tanora auxiliaire ao ny asany ao zany lafa tsy miasa i resaky fandesa cyclopousse. Fa mamboly tsaka, hitanao anana, mamboly reny izy. Ireny no asany foroniny ho an'ny tenany. Zay zany ohatsy zay am'le tanora tsy anasa auxiliaire. Manana ala koa nge ihany toliara. Am'le resaka ala zany iny fanididian'ny ministeran'ny ala iny fa tsy azo to kapaina ny ala. Tsy azo kapaina ny ala satria le tanora zany lafa hamorony ny asany ny tanora hoe mba hanao fanaka, hanao fanaka namboatsa meuble, palissandre, kitsera amy hoe fanaka atao an-trano, voasakasakana am'le resaka ala, am'le resaky asan-tanana zay. De tsy hitan'ny tanora am'izay zany ny zavatsy hataony. Amitsika miteny zao namana faniry. Tampidalaka haleha zany tanora. La am'le resaka tanora tsy anasa zany. Tena mihamaro. Kanefa kosa ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filohan'ny Jirajoely amy propagande tsy velorano nataony tany toliara, tena tanora mihitsy zany tena nasiany resaky tany. Ho ainaroany tanora hoy jerevako nareo. Am'le resaka orinasa eto toliara ho velomy zany hoe tena izy mihitsy tena nasiany resaky kanefa efa militsy 2022 zao afaka pitso 2023 tsy hita zany ny velorano nataony filoham-pirenena ny Jirajoely tany toliara. Lasa fararano zany le izy faranandro fa tsy velorano. Lasa faranandro le izy fa tsy velorano namana faniry satria le namana le tanora toliara ao zany naniky zao am'le resaky fanantenana tao filohan'ny Jirajoely tao tamy propagande reny tena tsisy hoe azo tsapaitana na raiky. Tsy misy hoe ngatsy efa hoe misy fotodravitrasa ao terrain metrakira ao an-daboly ny taty amin'ny anano piscine manara-penitra zao asa anao usine mikasika ny resaka fanjariana sakafo nareo koa zao toliara moa ny resana tapin-tanàna fa mahazo makaty amin'ny faritra Anosy aty amboarina ny RN13 taritana ny rano avy aty Efao makany Ambovombe ohatrohatran'izany tsy fantako tsy mbola tazana ve zany tonisa hoe ny ao atapin-tanàna mihitsy no tsy ahitanareo taratra am'izay tena hoe zavatra ataon'ny fitondram-panjakana indrindra hoe inona ny ataon'le tompona ndraiky mpanjakana ny toerana. Am'le resaky orinasa resafinao hoe resaky terrain zany namana faniry, terrain zany any amitsika tao lafa tena tsy aloha zany niaina tamy teo taloha. Ary na dia amboary terrain zany ane tsy raha hampilitsy tanora tsy anasa auxiliaire. Oui. Ary iteneniko iny hoe aloha le niaina amy taloha le terrain kianja metrakira. Ary io moa resafiko iny hoe hoatsany tsisy olo voatendy zany na olo voantiga auxiliaire. Tsy fijerevandrozy ny raha ny tanora tsy anasa auxiliaire indrindra moa fa vidy nentana miakatsy, vidy soliky miakatsy. Tsy mba misy zany hoe solotena mpanjakana na olo mboatenjy ao auxiliaire na solombavambahoaky mba mahasahy mijoro hoe fa tsy rariny loatsy raha auxiliaire reto. Voatery zany zahay zany maha filohan'ny président association nay sy maintsy miresaky zahay mampita mba ho heno ny fanjakana kanefa na kosa ty zany fa tsisy solution ty fa ny solution zany Andriamatoa filohan'ny Jirajoely lafa tsy vitany zany tsy voafeny ny raharaham-pirenena indrindra moa fa maro ny suite mikasika amy raharaham-pirenena ty tokony hametsa-pialà. Izay zany ny hitako hoe solution fa tena mijaly ary maro zany ny ray aman-dreny indrindra fa ny tanora auxiliaire ao tena latsa dranomaso, tena tomany mihitsy le tanora zany, tena latsaky ny ranomasony hoe fiainana ity tena fa tsy zakanay mihitsy. Satria zay zavatsy ataonay zany voasakasakana, misy miompy any antsaha, tonga ny malaso, fanjapa-halemana, tsy milamina, tena latsaky ny ranomaso le tanora indrindra moa fa ny olobe ao tena mampalahelo mihitsy hoe fa tsy haindrozy hoe ahoana ny hisy anay amy ty toerana misy anay ty. Filohan'ny Jirajoely moa ko amizao tena tsy hainay hoe tsy mba misy fitamberina teny nataony any hoe ahoana ny satria ireto faritany toliara ty nane mba nisany nisy velorano nataoko mba nisy teny nataoko amin'ny vaoko eto toliara tsy mba nisy tambery teny nataony any fa tena fa ho tonga zao 2023 ka zahay tanora toliara indrindra moa tanora tsy anasa toliara Tamatavy, Majunga, Sambava fa mampamangy zahay fa le resaky vandy zany Andriamatoa filohan'ny Jirajoely fa tsy lana izy tsony. Fa tsy vandy
resaky fanantenana poakaty zany fa tsy lanay satria maro mako soity zavatra misy eto Madagasikara amitsika miteny zao maro kanefa tsisy voavahana raiky maro ny namana miasa voa helingelina tena manahira zany ty raha rahampirenena ty akoatran'ilay hoe filorajoela resahanao teo mahafapo ve zany sa tsy mahafapo anareo mihitsy le gouvernemanta zany za moa tsy tantara ntsony ny volamena tsita sy ny sisa fa eo ihany le filorajoela fa le fanjakana koa misy an'le gouvernemanta sy le prime ministre tsy hitantsika hoe makaiza le izy tsy fantako mba marabavao ihany ve nareo tony oui amikasika am'le hoe mahafapo tsy mahafapo tena tsy mahafapo namana faniry tsy mahafapo satria ino mo hahafapo anao ny fiainan'ny tanora tsy anasa ny vidim-piainana miakatra io solika hinany io koa na de mbola tsy miakatra ty ampotona ty fa manararaotsy ny mpanjara madinika fa manao stock satria haheno hoe sontra ny solika tsy mahafapo depo ny tonja filoha anjirajoela aloha aminay amikasika amin'ny tanora aloha tsy afapo tsy afapo satria io gouvernemanta io mako io volany iny tsy voafehy Andriamatoa Filohanjirajoely raha io tsy voafehiny fa lany voafehiny io ho nisy fiovany kely avao ny raha rahampirenena eto Madagasikara ahoana ny teneninao hoe tsy voafehiny le izy tsy voafehiny le izy satria io zao misy volamena very ao amin'ny ministeran'ny harenan-kibony tany miteny zao premier ministre hoe tsy anjaikitsy na io fa fitonjana teo aloha izy moa kanefa le passation nisy le passation nisy kanefa volamena very soloanao bolokomby ao anaty vata fijerevan'ny fitonjana ty vahoaka malagasy moa bado sa gegegege kanefa ny harenan'ny malagasy io tokony ho hazava tsara ho hazava soa hoe ity na tonga ty fa tsy hoe ihany nanao io fa tsy zaho ity nanao io fa tsy zaho tsy mety zany kanefa misy mpanjara malinidinika sasany zao volamena kely eo amin'ny 5 grama eo aza de voasakasakana hoe militsy amponjanao zao kanefa io zao nany eo verimainao amin'ny ministera le izy tsy hay hoe iza mihitsy ny tena tomponantoka amio kanefa fitonjany Andriamatoa Anjirajoela ane zao nahavery io volamena io fa tsy fitonjany tsy fitonjara valomanana fa fitonja Anjirajoely mahavery azy amizao tokony mila fanazavana raha zay amin'ny vahoaka malagasy fa tsy verimaina eo avao lasa manjavona eo avao maharaka tsara ny zavaovao zany olona ny ambavoatra maharaka tsara zany ny vahoaka Anatoliara sy Anatoliara ihany fa na Anatamatavi na Anasambava zay misy association nay maharaka zany kanefa ny vahoaky miakatsy ny vidim-piainana miakatsy ny tampatampaky ny jiro hatao ino moa zany namana faniry henjana ane zany ny vahaolana ozy izy ianao miteny ianao te hoe rehefa tsy mahavita de mela nefa na izany naty zany any koa misy osikevitra maro be ihany nomen'ny mpanao politika resaka concertation nationale tsy fantatro hoe mba maharaka an'izany very Tony zany mahafantatra tsara hoe mba mety ho vahaolana ihany koa ve zany ialana amin'ny varavarambe am'izao situation zao i concertation nationale mako laha tena marina sy tokony ho dingana Andriamatoa Filohanjirajoely io tokony hanenky io izy tokony hanenky zato isan-jato satria maro ny zavatra harenina amio laha mitsinjo ny vahoaka malagasy 9 tapitrisa tokony henkeny io concertation nationale io tokony henkeny Andriamatoa Filohanjirajoely inona ohatra ny tokony dinihany le concertation nationale mako resaka hoe tena fanadiova mpifidianana mihitsy netreretana anatin'izay fa ianareo ve mieritreritra hoe tokony misy zavatra hafa dinihana anatin'le concertation nationale tokony misy zavatra hafa ankoatsy le fifidianana ohatsy zao le resaky vidim-piainana miakatsy ty tokony diniha amin'ny concertation nationale io inona ny dinihana anatin'izay misy zavatra be ve tokony misy hoe tokony hoe am'le resaky fanafarany PPN fanafara vary tokony mba tsika eto Madagasikara maro ny famboleatsika ohatsy zay zany tokony ho diniha tokony tsy hanafatsy na de manafatsy zany tsika tokony haleo tena manokana am'le resaka amin'ny resaka vokatsy amin'ny resaky vary hotsany tamin'ny fitonjara valomanana reny maro namana faniry zavatra tokony ho diniha amin'ny concertation nationale teneno ary le maro zay satria ao zao ny président Fokotany
ireo zao tokony ho diniho tokony ho fidem-bahoaka ireo président fokotany ireo fa tsy apetsaky fa tokony nivahoaky ao amin'ny fokotany misy azy ro ifidy hoe ty olona tsara ty apetsaky ho président fokotany eto de iny amizay maharaky hoe zao mo toera eto misy antsika fa tsy apetsapetsapotsiny satria ny président fokotany koa zany satria fa ho avy zany ny fifidianana mila atao mangarahara io fifidiana 2023 io tsy simikimaky io zahay manko tena tena hitsanga ary hijoro zahay mahatanora anay amin'ny 2023 tsy hisy hoe à gauche na droite fa zay zany matakenay ary takeny RMDRM indrindra moa fa toko timy hoe atao ny concertation nationale fa laha vony fa tsy maneky io zany anjy mato Anjy Rajoely misy zavatra hafa zany tiany hatao amin'ny fifidiana 2023 rehefa tsy fidy asasy toliara tiliara fa tsy fidy azy manala satsoky tsy tiliara ihany hoa fa na fiana ratsoa eny ka toliara aloha fa tiliara amitsika miteninany zao aloha manala satsoky tena azonao antoka tena azoko antoka 100% manana ministra koditra nenareo tohatry ny hoe mihetsiketsika be le ministra koditra sa ahoana fandraisan'ny olona azy any za ministra koditra zany namana faniry iny moa volany iny hoe ministra ny fanjakana reny ministra ny fitonjana fa sy ministra ny ire atao hoe miaro fitonjana fa zao miresaka aminao zao miaro ny vahoaky ny hevim-bahoaky no arovako fa kosa laha mba misy zavatra mety atao ministra ny kotsy mba manao bravo mba hoe teneny hoe mety na ataony fanjakana fa laha vo tsy mety mijoro zany zaho hoe tsy mety ty satria tsangakevitsy no voiziko arovako fa sy tsangan'olo hoe mitena anao anjay matao faniry hoe mana ministra kotsy nareo manana sénateur nareo manana député nareo tsia tsy mba mijoro reo amin'ny zavatra midangana ao toliara tsy mijoro rozy hoe fa tsy mety raha toliara ty fa mba hijorotsika hanampy ny vahoakytsika satria ireo vahoaky reo ny fidantsika zay tenenako hoe laha mi filohanjy Rajoely aloha toliara ao 3% omeako azy amin'ny 2023 laha hisy 3% omeako azy amin'ny 2023 satria leo le olo leo vandy leo fanantenapoakaty le olo aleo ny mitsotratsy marina ne ataonao le velo rano efa 3 kanefa tsisy vita aleo mitsotratsy marina ino moa renterezy nany iny hoe satria teto zao teo aloha hoe hamboary zao manko tsy maintsy hanao mission mbany zao fa mitanjema tsika ry vahoaky any antsimo sy de hay ho avy 2023 ka hatao tracement fotsiny fa aleo rendez-vous teneny hoe vita somantsara ny renterezy tsy hanao politique sasy zao laha tsy vita renterezy sy atao so forme fotsiny le reo mpanamboatsy lala tsika lasy eny any amin'ny faratsa antsimo fa vita ny fanarahatsika amile resaka lala renterezy ary hangalako sary moa ko raha zay namana faniry fa amin'ny manaraka zao mety ho hitanao sary zany renterezy zany korare zay mikasika an'izay fa maraparanantsika ny adevitra ianareo any am'zany faritry toliara zany ohatrany hoe nieritreretina mihitsy hoe de tena hoe cimetere de projet toliary ambinambin'olona nefa maro anisa be nareo na metraka an'le le fitondrana efa misy ve zany tena fa fanetanana mandeha be mihitsy ny am'izay satria raha tany amin'ny faritra varatry ny nosy iny dia anisany tena nampikaikaiky amin'ny vahoaka koa le resaka lavanila satria voafitaka le vahoaka tany faritra varatry ny nosy de manao organisation mihitsy manao totsofona ny amin'ny hoe ok tsy izy io namitaka io ka toliara zany amaraparanantsika na de efa natsiditsidika teo zay fa tiako amafisinao tsara mihitsy le izy de amin'ny hoe fifanetana amponina zany ao anatin'izay hoe fa tena empake am'le le zava-misy zay nampanantenana rehefa mijery an'le arsivana vidéo tamin'ny propagande hoe omena asa ny tanory omena panneau solaire nareo parc solaire anamboarana usine lehibe
hostomina ny inona moa ty lafo ny jiro any Toliara de hostomina ny resaka jiro miainga avy any Sakoa. Maro be mihitsy ny zavatra andresahana tamika mitsanona sao de mitsanona ho resaka eto amin'ny miara-manonja fotsiny zany fa mba misy ve mba organisation nareo anatin'izay hoe tena mba totsofony ny vahoaka ny zanaky Toliara lisy fa sao de rehefa tonga ndray fifidianana de mandeha fizarana t-shirt nylon sy ny lambahoany de io zanaky Toliara fa mbola tratra ny fandrika ihany. Io namana faniry le olo manko inan'izao tsy Toliara avao fa manera Madagasikara fa misaina fa mahitsy satria ny hoavy ny taranaka manindimby ro jerevany fa tsy raha ho vao fitaky t-shirt sy vary kapoaky raiky sy vary ray madiko ny vahoaka ao Toliara ary tsy vao afitaky hoe 500 hoe arivo raiky zany na 2 arivo fa ny hoavy ny taranaka farambandimby zany amin'ny ty firenena Madagasikara ty no jerevany. Hoavy zao 2023 henany io zao aloha tena hifampiamby mihitsy zahay satria anisan'ny namitaky ny tanora tao Toliara ty fitonjana ty tena namitaky ka hifampiamby zay hoe ahona saona moa fa tonga 2023 ahona saona ndraiky ny vandy hatao anjema atao filohanjera-jelo hoe ino ndraiky koa ty velorano hataoko lay fa tonga 2023 tia fa zavatsy nampanitenany ny vahoaka tao Toliara iny teneniko aminao tsy tantera koa ny orinasa tokony teneniny ny sokafiny tao Toliara. Ana mila Sambava moa fa misy namana any zahay koa misy tany koa amile resaky vanily ana Sambava resaky soforma avao propagande nataony tamy fotoa reny hoe hampiakariko vidiny vanily io moa hitatsika miaina manjera eto Madagasikara hoe minainaina ny olo ana Sambava mpamboly vanily amitsika miresaky zao namana vanily sy tokony hidirany gouvernement zany ny raha mpamboly vanily namana faniry fa tokony ny mpamboly vanily mihitsy ro tokony hanjaiky tsy hanjay premier responsable hoe amidiko zao ty fa tsy tokony hidira fanjakana zay nanovana azy satria raha voliny iny amboleny iny sy tokony hidirany gouvernement zany vanily zany laha tena marina. D'accord. Ndray bavara maraparana antsika azy tony manahoana ny resaka ahitany any efa mba fonafona kely any ve mba tontony ve zany sa mbola hoe ahitana olona tsy mihinan-kanina tratran'izay hoe hanohanana zay any amin'ny faritra sasany ao Toliara tsy haiko zenalianao moa ao Toliara aloha mba amile resaky ahitany mba hafa ao mba misy azoazo iafina mba mangatsika zany amile resaky jiro ihany zany tena problème be Toliara ao ty hatampatampahany faritany Toliara ny resako faritany Toliara ville jiro Toliara ville jiro ihany zany problème ao Toliara ao zay ihany tena problème ao tena tampatampaky ny jiro ao Toliara amizao amile resaky haintany zany mba mangatsika mba azo iafina zany mba mangatsika ao misy ora koa ndraindray amile resaky rano mako ana militsy amy toerana Toliara D iny zany misy arivo raiky bidon ny rano Toliara D teneniko zany Anjanovo miala Anjanovory Abefoly mividy rano reny bidon raiky vilena arivo raiky zay zany le resaky ahitany ao Toliara fa le tena problème n'olo ao Toliara zany tsy fanananasa le fiakara-bidim-piainana fiakarany vidy matériel ao amin'ny ikarakarany trano hatampatapaha jiro resaky sécurité tsy milamina resaky vaky fasana zay zany tena mampitorotoro le olo ao Toliara nisy vaky fasana zao tena Ndakarera eny Haviro eny Ankiriho zao nisy vaky fasana vaky le sary faly vakiny le fasana ary anjo midi zany amakiny io fasana io anjo midi io vakiny le fasana de mandeha katikatry zaray tombily tsy mataho-dalana henjana anay zany namana faniry zay zany ny problème ao Toliara zay korare zava-dehibe no azona zay vavaoany fotony zay eny ary ndao fa minitra vitsy amarananao azy raha mbola misy tianao horesahana ao anatin'izay resaka zay tony eto zany zao miarahaba mankasitsaka Andriamatoa filoha Ravalomanana
filora-valomana satria manao nany tsy ho zavatsy ary ho haintsika tanora tsy niasa koa na baka Tamatavy io na baka Toliara na baka Fianaratsoa am'le fivoria ataotsika karnavaly ataotsika tsy maintsy ho renareo amiko miandalana eo ihany zany ny daty nanovantsika azy miheno miara-manonjy nareo fa tsy maintsy homiako anareo satria misy fivoria koa moa ataonay karnavaly ataonay namana fanely miala Tana Plaza io mandeha mbeo amin'ny 13 mai ka le daty zany mbo tsy préciseva koa eto haintsika tanora baka Mifaritsy baka Fianaratsoa baka Toliara baka Mazinga baka Sambava indrindra moa fa nareo namana mianatsy eny Ankatso fa mbo ho renareo miandalana io ihany ny daty nanovantsika karnavaly baka eo amin'ny Tana Plaza mandeha amin'ny 13 mai ary tsy ho adinonareo pakarty mba ho henon'olo ho hita izao tontolo zao hoe betsaky ny tanora tsy anasa eto Madagasikara de makasitsaka filoara-valomana zaho satria izy manao nany tsy ho zavatsy ary manao antsoavo hanarenany ty Madagasikara ty eto koa zao makasitsaka koa présidence teny koa noho ny hoe fitsinjovan'ny vahoaky Toliara zay manome rano manome sakafo de ho hainareo tanora namana ao eto Antananarivo miandehana nareo ao Magro fa misy histoire ao tantara momba Madagasikara zay ny raketiny timy satria io tantara io mako avy eo andeha mifaritsy ka mandaisa carnet nareo mandaisa stylo mandaisa manova noty mandeha amin'ny Magro Beoririky manao noty fa misy tantara momba Madagasikara ary misy zavabita ny filoara-valomanana mila hay koa raha zay mankasitsaka namana fanely eny ary de misaotra isika nambarako tamitsika matetetika fa itsika de mamesehatra ho an'ny rehetra zany de mananana ny ambarany koa ny avany Toliara moa zany ho an'ny fikambanany tsy anasa de isaorana itony am'izay fanionkeviny izay tsotra kanefa de miteny zavatra lehibe zany satria izy io samy manana manavanana sy manavy azy amin'ny fomba fijery akapobe sy akapokeliny rehetrarehetra zany de ny ao anaty fo mihitsy no miteny de ohatran'izay zany le fanionkevitra na Alfred avy any am'le hoe Ambohidratrimo Anala na itony izay anisan'ireo tanora tsy anasa tena fay tanteraka mihitsy am'le régime Rajoelina satria tratran'izay finitaka tratran'ny vandy tamy 2018 ka izy io rehefa tena diniantsika de tena nyrehetra mihitsy satria tena ino moa zany resahantsika azy hoe le zava-misy ange zany zava-misy iainany rehetra rehefa miresaka distrika ray ianao de hoe inona ny tenen'ny rangaty tany aminareo de ohatran'izao de fa lainga daholo le izy ka na izy ny teny azy tamin'ny fotoanandro ary de tsy tadidiny ny teny an'izany izy de zao ohatra zao resaka solika zao misy ny resahantsika n'le situation laza le filoha fa hoe miresaka amina firenena hafa ary tsy maintsy ikarika vahaolona momba an'izay dia hatao zay ampidinina n'le vidy-solika de aeto zany fantany mipetraka aiza le firenena miresaka aminao Andriamatoa Ihany Rajoelina nambaranao tamin'ny 2024 ka rehefa miresaka am'izany firenena zany ianao na de eo ary lay hoe compagnie pétrolière manao ny fandrarana ny solika eto Madagasikara iny eo ihany iny mety tsy voametrizenao tsy voafehan'le fanjakana l'izy fa ho anna firenena hafa zay voalaza fa iresaka aminy tamin'izany fotoana andrano nandrasany rehetra l'izy tsy hita le vidin'le fidinany le vidy-solika iny ary zato iny moa de nanaovana communication be mihitsy ny tamin'ny fotoanandro hoe efa tena ny ady zany tena ny ady zany nge tsy ariary zato nomeny compagnie pétrolière amin'ny fanjakany ka izy ary mbola mivalitra fahatyantoka fa mihoatra lavitra an'izay ny tadiaviny rehetra ny eritreritry ny rehetra manko de zao hoe taiza le prix départ an'le vidin'le solika tamy 2009 zay lazaina fanakana n'le fahantrana fa miopapana tsy zakan'le vahoaka le fahantrana tam'izany de ohatrinona vidin'ny solika tam'izany ny gazoal sy ny lasantsy sy ny solika fandrehatra de izany ve notody am'izao fotoana zao anoany nge ny tadiavin'le olona le menaka lazaina lafo tam'izany fotoanandro zany 500 3,000 mety 2,3 ny eritreretin'ny olona de ho latsaka lavitra an'izany le izy rehefa mba azo le fanjakana teteza mita
de iny misy excuse le fanjakany tetezamita satria hoe niaraka atao daholo betabe ny zavatra nanahirana tamin'iny tsy ahafahana nandroso satria de fatatsika fa mbola adevitra ny resaka retour à l'ordre constitutionnel resaka tsy fisinim-bola avy any baero eny ary tonga le fanjakana taorianan'izay ary tonga ty fanjakany ty tsy hitanao hoe inona le zavatra nisongadina zay ny excuse tamin'ny fotoanandro hoe tsy afaka tena nampiseho ny tena fahaiza mitantana misy nga ihany Rajoelina tamin'ny transition tsisy raha teo koa ny vola tsisy ny vola avy any amin'ny bailleur fa nisy ny vola avy aty amin'ny Visco nisy ny vola avy any amin'ny Serite nisy ny vola na Bois de Rose nisy ny vola marobe satria vaky balina teto natao aiza le vola zay nandrobana ny orinasa Tico tamin'ny vidina vary lafarinina menaka siramamy tany Tomasina zany mbola tsy vita moro zany adevitra zany de aiza zany vola rehetrarehetra zany de iny moa zany de hoe tratran'iny resaka transition iny bloqué daholy ny vola tany amin'ny bailleur rehetrarehetra fa ty indray zany amin'izao fotoan'izao de zay le communication tsy mety ho tompona andraikitra mihitsy de iny anaran'le mpanohana an'le fanjakana de hatramin'le ao anatin'le ministéran'ny angovo de miteny an'le hoe ny problema tamin'ny herinandro tamin'ny sabotsy teo dia problema teo amin'ny compagnie tsolika sy ny douane de mivoaka ny fahangina n'le nivon'ny douane non tsy mariny zany ny anay vitanay fa araky ny lalana kosa zao le izy alamino any ny anareo de aty amin'ny compagnie tsolika azo ny amin'ny tenda kely mihitsy le fanjakana satria anana ny vola be amina 1000 milliards d'ariary le fanjakana ne trosan'olona mandehandeha zay problema n'le fanjakantsika amin'izao fotoan'izao trosan'olona mandehandeha le fanjakana trosan'le compagnie pétrolière de azo ny amin'ny tenda kely n'le fanjakana fomba fiteny zany resahako zany de am'izay tiany anaovana azy mihitsy ny fanahina amin'izao fotoan'izao matoa tsy mety mahita an'le terrain d'entente ve na mety mahita ihany fa tsy mety mamoaka le fitondram-panjakana mbola manao gestion na communication de misy an'le zavatra mamofady be ty navoaka an'le fanjakana avoaka kely faly le resaka comparaison na prix any Zimbabwe any Afrique du Sud any Maurice any Seychelles de ity zany tena tenenina mivoaka malagasy tandremo voafandrika amin'ity comparaison na prix ity io izy io kilalao tsainy ty préparation na psycho amin'ny endriny hafa ty hoe reto ny viditsolika any amin'ny firenena hafa de tikan'izay zany mila manaiky zany tsika fa nen'ny hafa ra efa lafo ny viditsolika dikan'izay nenao 4100 3400 mila manaiky ianao zany raha miakatra 6000 7000 8000 9000 ariary ahoana zany le fanjakana nge tsy niresaka an'le hoe hanaraka amin'ny prix amin'ny firenena hafa tsy izay nge le promesse présidentielle fa ny promesse présidentielle de hoe ampidinina ny vidin'ny solika satria tsy normal raha ohatra ka miakatra raha midina ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nefa ny antsika miakatra dikan'izay maneho fahagagana le kandidata amin'ny fotoanandro raha vata voatonga ao de iresaka an'le compagnie nresaka izy fa tsy nahavita ninina izy kelery eo anatrehan'le compagnie pétrolière satria be da be io ihany nge ny andrzareo ane de zao hoe tsy te iresaka anarina orinasa ray fa manana vondrona orinasa maro ny olona zay mifian'le orinasa ray io ao anatin'le compagnie fa nato amin'ny jirama izy de afaka mitabataba izy makato amin'ny sehatry ny fifandraisana izy de afaka mitazona zavatra izy satria efa azon'io izy ara moa saika nahazo taty amina resaka parka de bloqué amin'izay fotoan'izay atratra ny zavatra maro mihitsy mahavoatazona azy le fitondram-panjakana satria tsy nainiaro an'le fiandrianam-pirenena amin'ny alalan'ireo orinasa de lasa hatrany amin'ny fanapahan-kevitra zay ananina an'le souveraineté nationale
fototra tsikelikely eo ampiaratanan'le malagasy. De ohatran'izao sisa natao hoe communication ana fanjakana. Zimbabwe 8500 ariary ny gasoil, 7600 ariary ny essence. Seychelles, Malawi, Mayotte, Maroc, Afrique du Sud. Asa inona ny tiana tongavana amin'izao? De ny tadiaviny ary mila mailontsika hoe rehefa miakatra io lasantsy io ny tadiavin'le fanjakana de hoe merci président. Ahoana ny alozika an'izany? Tsy possible zany. Zany hoe le tsikala peritreretan'ny vahoaka malagasy mihitsy zany ny dombony tsy ataka-javatra. Karakaraky ny akaran'le izy no apitehaka an'le vahoaka malagasy no apiteny an'le hoe merci président. L'an premier tour ianao amin'ny 2023 satria niakatra ny vidin-tsolika. Ahoana ny alozika an'izany e? Aizy tsika vahoaka amin'izany e? Tsy normal nge zany e? De mila mailo zany amin'ny communication iny. Ary raha any amin'ny firenena keo amara-paranantsika azy, mametraka tsara amina resaka gouvernance mazava, mametraka tsara amin'izany hoe asin'ny vahoaka izany zay nanome fahefana, tsy anampinapoka mihitsy ny fiakaran'izany vidin-tsolika zany. Fa raha ny tokony ho izy anatin'izao situation zao zay misy panika, misy hésitation kely be da be eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny, hiakatra sy atsiakatra io, andesa tsy andetsika, inona ny zavatra hitranga. Zany nge ny zavatra iain'ny vahoaka malagasy isan'andro e. Mitaitaina ohatry ny sobakakambodirina. De tsy mahita fitondram-panjakana ianao miteny. Le DGNO masa foana anao saina miteny. De manazava ny DGNO masa, zao io problème ny Russie io miakatra izy izy moa anatin'ilay hoe any amin'le firenena Europeana, de taon'ny Europeana namatsy be indrindra ka rehefa tratra ny sanction économique de zao tsy maka pétrole any amin'ny Russie satria izy mpamokatra fahatelo eran-tany na faharoa, rehefa tsy maka antsony ny Europeana de maka aty amin'le pays arabo, de aty amin'le Émirats Arabes Unis aty indray zany no maka, dia mitombo ny filana. Zany no azavainy zany. Resaka teknika izy anjara ny fitondram-panjakana mandaman'izany ihany. Mifantatry ny vahoaka de hoe ahoana ny idina ny ty vidin'ny solika ty. Tsy navita an'izay tao anatin'ny telo taona sy tapany le fitondram-panjakana, dikan'izay tsy vita ny mission. Fausse promesse ny nataony. Zay le zava-misy amin'izao fotoana zao. De fasa amin'izay zavatra rehetrarehetra zay mipanohatra ny alany vokiny. Aiza misy an'izany? Mba normal ve zany? De fa lery mipanohatra fa rehefa hiakatra io de ikorotana ny olona de hiteraka ny explosion sociale. Et alors verenenona le chronique nataonareo tamin'ny fotoan'andro nanoerana fanjakana. Hoe tsy zakan'ny olona ny délestage, tsy zakan'ny olona ny frais dimanjato hiakatra, tsy zakan'ny olona zany vidin-tsolika hiakatra zany tsitsitsitsitsy. I risque ana explosion sociale zany. Fijerin'olona normal zany. Fa tsy hoe ny mpanohatra tamin'ity 2022 ty no nahita n'izany fomba fijery zany. Fa fomba fijery hatramin'izay zany, rehefa miakatra ny vidin-tsolika de miakatra ny vidiny entana rehetrarehetra, miakatra ny seha-pitaterana, de miakatra daholo ny vidim-piainana mifanaraka zay hatramin'ny écolage sy ny droit d'entrée ny ankizy mianatra, ny vidin'ny fourniture scolaire, ho avy zao ny taom-pianarana manaraka, de normal be zany. Fa nga misy mpanohatra hoe liny de nilatsaka avy any an-danitra, de misy mpanohatra vaovao eto Madagasikara. Ny zavatra niainana phénomène niainana hatramin'izay nampiasaina ny solika teto Madagasikara, ary ny anarana tany amin'ny cours-ny économie zany. Vao niresahan'ny député Toditsoy teo iny zany e. De zany ve de tsy takatrareo de alana vokana any mpanohatra. Faly zao rehefa fiakatra fa marina menatra le fitondrana sady matahotra. De isaky izay mandeha rehetra, ary io le efa nitenentsika foana hatramin'izay. Asako foavy misy décision, misy zavatra mandeha eto, mpanohatra manakorotana, ny team mataombadika iny io, mpikatroka team iny, mieritreritra ny anonga-panjakana reto. Zany foana, de tsisy tsenjery akoatran'izay le fitondram-panjakana. Fa zay ny azo ny fomba ahafahany zany manadio tena. De rehefa miteny an'izay le mpitondra fanjakana de very ny fakilinina izy eo anatrehan'ny vahoaka malagasy, de adino
les promesses tamin'ny 2018 de zay zany niverenany ady hevitsika fa mbola ho fakafakaitsika manaraka lizy ny amin'ny hoe misy orientation diso mihitsy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de ravahantsika zany hevitra am'izay mandeha eto am'izao hevitra mandeha eto ary olona ny omana tokony hitondra fanjakana mila mitondra fanjakana any tokony omana hitondra fanjakana ny tokony hitondra fanjakana programma sevitra ny zaraina vahoaka mila misaina mivoaka malagasy ka mametraka any ambany vanona anaty vatasariana ary io lavitra be any mihitsy ara alefaso anaty rano mandeha zany adevitra mombana resaka nilon zany mombana lambahoany zany mombana 5,000 ariary zany mombana vary raika apoko zany satria zany napotika malagasy zany napotika ny Madagasikara donc raha ohatra zany tsika te andeha lavitra ka teo mba ho soratana ohatra ny reny firenena ny resahany reny zay ny teneny député membre be reny ampitombola kolonne de apetrao eo akaikiny eo PIB may mahatramin'ny taux de pauvreté hatramin'ny indisy mikasika ny resaka corruption ataovy eo daholo ny kolonna rehetrarehetra apetrao eo PPA an'ireo firenena reo ny parité ny pouvoir d'achat an'ireo firenena laladahatra reo reny de io hita mivoaka ho azy eo hoe normal zaka mivahoaka ny azy na ohatrinona na ohatrinona fa tsy le malagasy efa mihinana tady kirarony ary tena misy an'za misy mihinana ino ty hoditra avy nanaovana kapa mihinana ny tsy fihinana le tsy fihinana raha tsisy ozy izy ny président Marc Ravalomanana mampalahelo any elizy zay indray no menao tsina zay indray no latsalatsainao lazaina fa avoretra lazaina fa aza mba meny zay tenen'ny olona ihany hatramin'ny mpanohatra mba miezaka mitondra an'le balizy nitondrina fa mpanakorotana nefa tsisy fahefanana kely ara ahafahan'le mpanohatra manery an'le fitondram-panjakana hoe tsy maintsy ataonareo zao ariary fa nga mpanohatra miara-mivory amin'ny compagnie pétrolière nga mpanohatra miara-mivory amin'ny bailleur de fonds nga mpanohatra miara-mivory amin'ny gouvernement amin'ny présidence amin'ny OMS mikasika nyty viditsolika ty non tsisy mpanohatra anaray ary fahafantarako azy eny Andraharo ny plateforme panorama no mivory fahafantarako azy eny amin'ny QG Belair ny RMDM no mivory point barre fa tsy nanatrika amin'ny fivoriana mihitsiny ny dikevitra momba nyity tontolon'ny solika ty sy ny jiramasiny rehetrarehetra ka aza mpangaina lizy aza manao resa-jaza tsy mikatona lomalemy amin'ny fomba fanaovana politika fa rehefa izay no mitranga de lasa io ny zavatra miseho le vahoaka no mifafankiho any amin'izao fotoana zao nareo nge mampiteny fiteny be da be manahirana mihitsy ny antony zany rehetrarehetra zany zavatra tsy hitany olona atao anatin'ny 80 taona marina ny ataonareo any ka sorena le vahoaka malagasy sorena ary rehefa sorena de matafateny zavatra tena mahery de zao any anaty Facebook ano no mitsapa le courant d'idée any no mandeha daholo le ballon de sonde rehetrarehetra fa tsy maheno tompona ndraiky mpanjakana miteny ianao akoatran'le DG ny OMS ino ny apprécianeo ino ny apprécianeo ino ny apprécianeo anazava hoe inona ny antony zao fiakaran'ny viditsolika zao fa tsy maheno ianao tompoko ovina ministre ny angovo ny teny farany tsy nahem premier ministre ianao tompoko ny teny an'zany tsy nahem président de république ianao ny teny an'io raha tokony izy de tokony misy fanambarana ofisialy am'izay satria be loatra le fiororotsaina zao ne le vahoaka efa tokony anomana an'le vola am'le fidiram-pianatra efa mivoaka ny liste am'le fourniture scolaire tokony efa andamina an'le vola keliny ao tokony efa hitsinjara hoe ohatran'izao zany ny frais atsika tokony efa hijery hoe ity ny rentrée ity ny droit ity ny frais généraux sy ny sisa de eo am'izay mahita ho an'izay afaka manao vakansy na tsy manao hoe anao vakansy tsika am'ty satsy anao sao de miakatra io ny projet rehetrarehetra tsika bloqué daholy raha anao trano tsika raha tokony anao niveau 1 niveau 2
sao de tokony vilabasy any ny atao satria raha miakatra io tsy tonga hatrany amin'ny farany trano ataotsika tsy tonga niveau 1 kory ary misy zavatra ohatran'izany mila calculer le vahoaka mialoha fa tsy ndeha ho tapohanao hoe amin'ny 12 alina tsy fantatro roviana miakatra amin'ny vidin'ny solika de préparenao psycho amin'ity fatifatana prix any amina firenena afrikaniny ity aza manasanana le vahoaka malagasy mipetra tsara amin'ny zavatra tokony hipetrahana ary tena mitoera amina hoe mpitondra de mpitondra manana vahaolana fa tsy mpitondra manenjika mpanohatra tsy mpitondra manilika andraikitra any amina fitondrana teo aloha sy any amin'ny mpanohatra zay tsy mitondra fanjakana fa raha teo koa mpanohatra anay io tompoko tsy atory voanjo adinitsika amin'izany raha zany zay ny atsika mamarina fandarana amin'izao androany moa zany zoma fa 7 volana jolay de eto zany de miteny ho an'ny vehivavy zany ao anatin'le tetikasa vehivavy mahiratra vehivavy mendrika de rapitso 7 jolay amin'ny folora de misy io izy io fiofanana momba ny fitantanana fivoriana de tongava ho anareo vehivavy ho atsika foana voateniko fa ho anareo vehivavy tongava fa zava-dehibe mihitsiny zany efa matetetika misy fiofanana foana mqg belera de lay tetikasa no miketriketrika an'izay de anaovana kokory madame Michel Razana Mahery ry Domona Rasamelson marobe izy eo ry dokotera-mbola rehefa ao anatin'le projet de tsy mitsahatra mikarikeva misy ny fiofanana ara-politika misy ny fiofanana momba le fanaovana montage na projet misy ny fiofanana na resaka atelekely tsotsotra momba ny lakozia misy ndray le resaka hoe consultation gratuite ohatran'izany de tsy mitsahatra mihitsy zany mirosy le fiofanana ataon'le vehivavy tiko Madagasikara de mbola mitoy-rapitso lay fampirantiana ny 20 taona ny antoko tiko Madagasikara zany de ny tantaran'ny antoko sy ny filompanorona no hitantsika eo de tongavy manararoatra ny andro faraparany amin'ny tefaran'ny herinandro ty mba ahafahantsika zany mba mitadidina manao rakitsary sy mandray noty amin'izay zavatra vita nandritra ny zany fotoanandro nitondrany ny antoko tiko Madagasikara sy ny filo Marc Ravalomanana an'izay atreo ny androany fa dia manome fotoana indray ho antsika ho amin'ny miara-manonja amin'ny herinandro ny tena koa aza donona fandarina zany malaza raha riva mialohan'ny fotoana ny fampahalalam-baovao makasitraka ny teknisiana MBS sy ny radio Mada ny namana rehetra ny faritra de isika zay manerana any Madagasikara sy maneran-tany manaraka ity fandarina ity dia samy tsara topolasy topo avy